Aleluia, miarabantsika rehetra hatrany amin'ny faran'ny tany hatratranyity fotoana ity indray isaorana Jesosy satria mbola velona zao sy ianao afaka midera manome voninahitra azy tsika, afaka mivavaka eto indray tsika. Aleluia, ho voninahitra ny Jesosy irery ihany. Amen. Alohan'izany rehetrarehetra zany tsika dia andeha vavaka, alohan'ny hanomboantsika ny fotoana, alohan'ny hitondrantsika ny vavaka samihafa dia hisaotra ny tompontsika, hisaotra n'ilay mpanjaka ny mpanjakatsika, ilay amin'ny avo indrindra, ilay mahery magaga, ilay tombo, ilay tsy miova maso eny mandrakizay, magaga ny asany magaga ny heriny. Aleluia. Mivavaka tsika hisaotra ny tompo. Eny Andriamanitra raina tsara indrindra Andriamanitra mpanjaka lehibe mahery, Andriamanitra zao rehetra zao nahara lanitra sy ny tany, Andriamanitra andolian'ny lohalika rehetra, Andriamanitra lehibe ianao, tsisy tahaka anao, tsisy azo arina aminao, tonga misaotra anao, tonga mideranao izahay. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsara ianao, tsisy azo arina aminao ary tsisy tahaka anao. Manandratra ny anaranao izay, manandratra ny anaranao ilay lehibe any amin'ny avo indrindra izay tsisy azo arina aminao. Misaotra anao zay Tompo, mankalaza anao zay Jesosy fa tsara loatra ianao. Deraina ny anaranao, deraina ny anaranao ilay mpanjaka, deraina ny anaranao ilay mahe, deraina ny anaranao ilay mandrakizay, deraina ny anaranao ilay tsy miova, deraina ny anaranao ilay tsy miova maso eny mandrakizay. Manandratra avy ny anaranao zay Tompo, manandratra avy ny anaranao zay, midera avy ny anaranao zay. Misandraty ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, misandraty ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandriananomasina, midera mankalaza anao, midera manome voninahitra anao, midera mitsoka anao fa tsara loatra ianao. Tompo mpanjaka, Tompo mahery, Tompo be voninahitra, Tompo tsy miova maso ny Abrahama, Isaka, Jakoba, Andriamanitra mipetraka amin'ny seza fiandriananomasina, Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra tsy azo fazifazina, Andriamanitra mahay ny zavatra. Midera mankalaza anao, midera mitsoraiko ny anaranao, ankalazaiko ny anaranao. Tsara ianao Tompo, tsara ianao Tompo, mahery ianao Tompo, manandratra anao zay, mankalaza anao zay fa tsara loatra ianao, midera anao zay fa tsara loatra ianao. Misandrata Tompo, misandrata fa mahery ianao, misandrata fa magaga ianao, ianao ilay ray tsy to, ianao ilay tsy miova. Misaotra Tompo, mankasitraka Tompo, fa tsara sady mpanao tsara ianao. Deraina ny anaranao, deraina ny anaranao hatreo zao fotoana zao Tompo, hatreo zao fotoana zao Jesosy hideraina ny anaranao, ankalazaina ny anaranao, manatrika ny seza fiandriananao masina izay misaotra, mioby, mankalaza satria tsara ianao Tompo. Tsara ianao Jesosy, tsisy azo arina aminao, tsisy tahaka anao. Raisiny fisaorana entinay amin'izao alina izao Jesosy, raisiny fisaorana entinay amin'izao alina izao Jesosy. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany, ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra Jesosy, mankasitraka Dada malalo, hatria maro tokoa naniry izao androandroany izao nefa tsy nahatratra, maro naniry ny vavaka nefa tsy afaka, fa izay manokana dia nomenao fahafahana, nomenao fotoana, nomenao tombonandro, nomenao tanjaka, nomenao hery. Misaotra Tompo, mankasitraka Jesosy. Aleluia. Amen.
Amen. Mbola hisaotra ny tompo ihany tsika, hisaotra an' Jesosy tsika, hisaorantsika an' Jesosy dia nanavotany antsika to mihazo fijaliana. Andinika ny tenantsika tsika hoe tsika zao dia samy very, tsika zao efa tany amin'ny fahaverezana, fa noho ny amin'ny rano zanak'ondry, noho ny amin'ny rano Jesosy, iny no mahatonga atsika, manantona azy, mbola ahafahantsika mibebaka, mbola ahafahantsika mifona, mbola ahazoantsika famindram-po noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Isaorantsika amin'ny Jesosy lehibe satria izy ilay tahaka ny zanak'ondry, tsy namaly, novonoina, noesoina, noratraina, nitondra ny eloko sy ny eloko ao izy. Andaontsika hisaotra azy, andaontsika hidera azy, asandratsika ny anaran'ilay any amin'ny avo indrindra, noho ny amin'ny famonjena izay vitany, noho ny amin'ny famonjena izay namonjeny asoanao. Andaontsika hisaotra ny Tompo, mbola hisaotra an' Jesosy tsika amin'izany fanavotany dehibe izay nataony asoanao zany. Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara, Andriamanitra izay nahafoy ny zanak'ilay tokana ho fahatosoloanay. Fitiavan-dehibe nomenao anay Andriamanitra, fitiavan-dehibe natolotra ho anay, satria ny zanakao mihitsy nafoinao ho fahatosoloanay. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy any amin'ny fanavotanao, misaotra Jesosy any amin'ny fitiavanao tsy voatanisa, tsy voatanisa ny fitiavanao tsy lany ritra, ny fitiavanao izay mikorina aminay isan'andro, satria ny ranao dia mbola mikorina amin'izao fotoana izao, noho ny fitiavanao anay, noho ny fitiavanao anay Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra ny nandatsanao ny ainao ny ranao tao Kalvaria, nalatsakao ny ranao ho fanavotana an'izao tontolo izao, ho fanavotana any amin'ny elokay. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo amin'izany fitiavan-dehibe natolotra ho foinao anay izany. Misaotra Jesosy fa na ny ainao aza nafoinao noho ny aminay, na ny ainao aza nafoinao, no torotoroina, no kapoina, no esoina, no latsaina noho ny amiko sy ny aminay Jesosy. Ka dia isaorana ianao lehibe nina zany, isaorana ianao lehibe indrindra, lay any amin'ny avo indrindra, lay mahagaga, lay Tompo. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny ranao, lay ranao sosarobidy Jesosy, izay nafoinao ny ainao Jesosy, ho faty solo anay. Nitetetsilo ianao teo alohanao, ho fanavotana anay, no kapohina ianao 7-telopolo, ny diakapoka 7-telopolo, ho fanasitranana anay. Endrezany fitiavanao Tompo, endrezany fitiavanao anay, zany isaorana ianao, zany ankalazay ny anaranao, fa tsara ny fitiavanao, tsara ny fitiavanao Jesosy. Tianay tokoa ianao, tianay tokoa ianao Jesosy, ka nafoinao ny ainao ho fanavotana anay. Haleluya, saotra Jesosy, mankasitraka anao izay dato, saotra Jesosy. Haleluya. Mbola hisaotra an' Jesosy antsika satria sika maty nefa mbola novelominy indray tao anatiny ajitsaina mamaitsika mamaivay. Teo Jesosy niaraka amintsika, eo Jesosy mitsangana mampandrisy antsika manoloana ny fahavalontsika. Izany isaorantsika azy isan'andro, minitra, segondra, satria mendrika no metsika voninahitra ny Tompo, mendrika dia ray. Ka andaontsika mbola hisaotra ny Tompo, mbola hisaotra azy tsika satria mbola tiantsika izy niaro antsika miloza maro samihafa. Andriamanitra Tompo, misaotra anao izay, misaotra anao izay Jesosy.
ny amin'ny fitiavanao anay Jesosy zay tsy landritra aposakinao aminay, ny fitiavanao anay Jesosy eo, ny amin'ny anomezanao anay tanjaka sy hery, ny arovanao anay manoloana ny fahavasatana. Misaotra Jesosy, misaotra Tombo, mankasitraka Jesosy malalo, keraiko ny anaranao, ankalazaiko ny anaranao. Misaotra Jesosy, misaotra Tombo. Alleluia. Amen. Amen. Fisaorantsika ny Tompo amin'izay vavaka fisaorana na sandrantsika teo zay, satria mendrika no derainy izy, mendrika no kalazainy izy, mendrika no membonanitra izy. Ankehitriny dia andehantsika nantona hifona, hibebaka amin'izay dray nataontsika, tsy ny fanaraka amin'ny sitrapony, mety amin'ny fitenitsika, amin'ny fihetsikatsika nampanotatsika, nanao nampalahelo ny fanahy masina atsika. Halleluia. Hifona ihany koa atsika satria maro ny zavatra nataontsika nampisaraka atsika amin'ny Jesosy, ny amin'ny fitenitsika, fieritreretantsika ny anatin'ny fotsika any, mila hoentsika amin'ny Jesosy, tsisy tazomintsika fa tenentsika izay rehetra vitantsika, ota vitantsika, satria mbola mamindra fo amintsika izy, mamindra fo amintsika ny Tompo. Tsisy olona afaka mela ny heloka antsika fa tsy Jesosy irery ihany. Izany ny antony nanatona antsika azy, satria tsika tsy mahay manantona azy raha tsy efa nikasiny ihany koa. Tsy mahay manantona azy tsika raha tsy efa namboarana, nokolokoloina. Ka ankehitriny tsika dia manantona azy mba hifona hibebaka, satria fantatsika fa mpanotatsika, fantatsika fa maro ny zavatra ataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapony Tompo. Ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fijeny, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fo, ny amin'ny fieritreretana, anatin'ny fieritreretantsika ao dia ao tsika mankahala, ao tsika tsy tia namantsika, ao tsika mifosan'ny namantsika, ao anatin'ny fitenitsika mandratra ny hafa, manafitoina ny hafa, feno fiatsaram-bela tsika, ka andao tsika hifona hibebaka amin'izao fotoana izao, hibebaka tsika mba tena ho diovin' Jesosy, ho sasana Jesosy tsika, satria maloto tsika, maloto tsika eo anatrehany. Jesosy irery ihany no afaka manadio antsika ry havana, Jesosy irery ihany no afaka manasa antsika amin'ny fahotantsika, vavaka antsika. Eny Jesosy manalo, manantona anao tokoa zay Jesosy amin'izao alina izao, mifona mibebaka Jesosy, miota rehetra vitanay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fitondran-tenanay Jesosy dia miovaova izay, manoto izay Jesosy, ny amin'ny lelanay, ny avoaky ny lelanay dia miteniteny foana izay, tsy manome voninahitra anao fa olona nomena voninahitra mihoatra anao. Ka hifona anay, hibebana eto anatrehanao, hibebaka ihany koa Jesosy malalo, hibebaka Jesosy ny amin'ny fiteny, miteniteny foana, ny amin'ny fihetsika Jesosy, ny fanatra tantera rehetra, firiarera rehetra, hivonako hibebaka eto anatrehanao, hibebaka eto anatrehanao Jesosy. Amindrafo amiko Jesosy, amindrafo aminay Jesosy, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fitenay, ny amin'ny fitondran-tenanay, ny amin'ny fomba famalinay, fanafitohirana, mitondra fanafitohirana ny hafa, ka izany hibebako hifonako eto anatrehanao Tompo. Amindrafo aminay Jesosy, amindrany erikay Jesosy, Dio izay hofa-kerika sasana, Dio hofa-tana Jesosy,
afaka lozo rehetra, afaka faotara rehetra zay Jesosy. Afao zay Tompo, afao Jesosy, afao zay miheroka faotara. Akadioka tsakatsaka anao zay Jesosy, adioka tsakatsaka anao zay Jesosy. Diovy ame rano Jesosy, diovy ame rano zay Jesosy, sambrana zay Jesosy. Rano anadio nasany, rano nasana anadio. Ay, Alleluia, saotra Jesosy, saotra Jesosy, saotra ny famindraponao, saotra Jesosy ampamela heloka mpamindra fonao. Alleluia, alleluia, amen, amen. Dia saorantsika Tompo amin'izay vavaka fibebana ny antsika teo dia hiditra amin'ny fangatahana ny fanahy masina antsika, hitondrantsika ny fifonana. Amen. Ny fanahy masina no hanoro sy hanambara amintsika izay zavatra mbola hitadiavantsika azy. Amen. Fa alohan'ny angatantsika ny fanahy masina dia angataka ny ranon Jesosy tsika nadio antsika dia afantsika mangataka ny fanahy masina. Halleluia. Alohan'izay tsika dia angataka antsika zany ny ranon Jesosy nadio antsika nasa antsika dia amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra dia amin'izay tsika mangataka ny fanahy masina. Sandrato ary ny feonao iny Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola manantona anao zay mangataka ny rano, mangataka ny rano zay Jesosy anadio anay. Diovy amin'ny rano zay Jesosy, sasao amin'ny rano zay Jesosy, ny rano soa anadio anay, ny rano soa anasa anay, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy anadio anay. Diovy amin'ny rano zay, sasao amin'ny rano zay Jesosy, ny rano manasa, ny rano manadio, manadio ny lelako, manadio ny mondro, manadio ny sofiko, manadio ny tanako, ny tongotro. Ny rano Jesosy manadio ny foko, ny rano Jesosy manadio ny foko, ny rano Jesosy manadio ny foko, manadio ahy manomboka any amin'ny loka hatrany amin'ny faladiako. Ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy. Ny rano zanak'ondry manadio, ny rano zanak'ondry manadio, ny rano zanak'ondry manadio, ny rano zanak'ondry manadio. Manasa ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, manafaka ny rano Jesosy. Diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy. Ny rano manasa, ny rano manasa, ny rano manasa, ny rano manadio, ny rano zanak'ondry Jeskalima, ny rano zanak'ondry Jeskalima, manasa manadio, manasa manadio. Diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, diovy amin'ny rano, sasao amin'ny rano. Ny rano Jesosy manasa anay, ny rano Jesosy manasa manadio anay. Diovy amin'ny rano zay Jesosy, diovy amin'ny rano zay Jesosy, ny rano manasa, ny rano manadio. Diovy amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy, ny rano manasa, ny rano manasa, ny rano manasa. Diovy amin'ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry Jeskalima manadio anay, ny rano zanak'ondry Jeskalima, ny rano zanak'ondry Jeskalima manadio ahy manomboka any amin'ny loka hatrany amin'ny faladiako. Ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano zay Jesosy,
Ny ranao Jesosy manadio ny masoko, manadio ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, manadio ny rano Jesosy, manadio ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manasa anay, ny rano Jesosy manadio anay, diova izay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, diova izay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry Jeskalema, ny rano zanak'ondry Jeskalema, manasa manadio anay, diova amin'ny rano, ny lelako, ny tanako, ny tongotro, ny foko, ny rano Jesosy manadio ny foko, ny rano Jesosy manadio ny foko, ny rano Jesosy manadio ny foko, manadio ny masoko, manadio ny lelako, manadio ny fisainako, ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry Jeskalema, ny rano zanak'ondry Jeskalema, manasa ny rano Jesosy, manadio ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manasa anay, ny rano Jesosy manala ny loto rehetra, manala ny loto rehetra, manala ny loto izy rehetra, manala ny tasitasy rehetra, ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, ilay rano zanak'ondry Jeskalema, rano zanak'ondry Jeskalema, manasa manadio ny rano, manasa manadio ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, diova amin'ny rano a Jesosy, ny rano manasa anay, ny rano manadio anay Jesosy, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra Jesosy, satria maloto izahay, tsy mendrika izahay, diova amin'ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, manadio ny rano Jesosy, manadio ny rano Jesosy, ho afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra, ho afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra, ny rano Jesosy, ny rano manadio, ny rano manasa, ny rano manova anay Jesosy, adio angatsakatsaka Jesosy, diova amin'ny rano zay, diova amin'ny rano Jesosy, ilay rano zanak'ondry Jeskalema, rano zanak'ondry Jeskalema, manadio ny lelako, manadio ny lelako, ny tasy rehetra amin'ny lelako, diova amin'ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manasa, ny rano Jesosy manadio, diova aho fakiloka, diova fampahotana, diova afaka amin'ny tsy fahamarinako, diova amin'ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry Jeskalema, ny rano zanak'ondry Jeskalema, manala ny tasy rehetra, manala ny tasy rehetra, ny amin'ny vatako manontolo, diova amin'ny rano Jesosy, sasao amin'ny rano Jesosy, diova amin'ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry Jeskalema, ny rano zanak'ondry Jeskalema manasa, manadio ny rano, manadio ny rano Jesosy, manasa ny rano Jesosy, diova amin'ny rano, sasao amin'ny rano Jesosy, ny rano manadio, ny rano manadio, ny rano manasa, ny rano manasa manadio, manadio afaka amin'ny tsy fahamarinako rehetra, ny rano Jesosy, sasao amin'ny rano a Jesosy, mafakeloko fampahotana, ny rano manadio ny loto rehetra aty anatiko, ny rano manadio ny loto rehetra aty anatiko, manasa ny tasy rehetra aty anatiko, ny tasitasy rehetra ho afaka, ny lotoloto rehetra ho afaka Jesosy, ny aty anatin'ny lelanay, ny amin'ny lelanay izay miteniteny foana, ny amin'ny masonay izay mijery zava-poana, diova amin'ny rano Jesosy, sasao amin'ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry Jeskalema, ny rano zanak'ondry Jeskalema manadio anay, manasa anay, manala ny tsisy rehetra, manala ny loto rehetra, ny loto any anatin'ny sofinay, ny loto any anatin'ny fisainanay, ny amin'ny tanana tongotra anay, diova amin'ny rano Jesosy, satria ny rano dia masina, satria ny rano dia marina, satria ny rano Jesosy dia manadio, manafaka manadio, manasitrana ny amin'ny aretina rehetra, misaotra ny amin'ny rano Jesosy, misaotra ny amin'ny rano Jesosy. Alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika mangataka ny fanahy masina
Ny fanahy masina hitarika antsika, ny fanahy masina ihany koa hitaridalana antsika eto, hanazava antsika, hameno antsika indrindrandrindra, satria ny fanahy masina dia atao hameno antsika izay rehetra banga any anatintsika any, mahatsiaro banga antsika, mahatsiaro maivana antsika rehefa tsy ao ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina no mamelombelona antsika, ny fanahy masina no mamelombelona ny any anatintsika, ny ara-panahintsika. Raha vao tsy ao ny fanahy masina dia zava-poana izay rehetra ataontsika. Raha vao tsy ao ny fanahy masina dia saran'ny olona mandeha tsika fa tsisy lohany, ohatra ny olona mandeha fotsiny tsika fa tsisy mpitarika. Fa ilay fanahy masina no mitarika antsika amin'ny marina rehetra. Izy mampahalala izay rehetra tsy fantatsika, tsy fantatrin'olona. Izay maha-Andriamanitra azy, satria ilay fanahy dia tsy iza fa Andriamanitra. Andriamanitra dia fanahy, izany hoe zava-dehibe, izany hoe Andriamanitra io, izy ihany ilay fanahy masina, ary izy ihany koa ilay Jesosy. Ka izany fanahy masina izany dia tena zava-dehibe, mihoatra noho ny harena, mihoatra noho ny volamena. Ka angatantsika hameno antsika izay banga any anatinao, izay rehetra irianao, tianao angatahana aminy dia omeny. Mangatao izy ianareo, izay rehetra irianareo, izay rehetra tianareo, izay rehetra tiantsika satria tsika zanany, dia omeny antsika izay ilaintsika. Tsy ho diso fangataka antsika, mbola hoe mangataka vola, mangataka vady, fa tokony angatahantsika voalohany indrindra dia ilay fanahy masina hameno antsika. Rehefa feno ny fanahy masina antsika dia tena hoe feno fifaliana sy fiadanam-po. Ny fiadanam-po dia Jesosy ao anatintsika, Jesosy ao anatintsika. Ka rehefa antsika zany misy fiadanana no dikan'izay ao Jesosy. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra hoe fiadanana izy no avelako anareo. Andeha ho any an-danitra izy dia izay niteny tamin'ny mpianatra. Apetraka ny Jesosy amintsika io fiadanana io. Ka ny ahalalantsika hoe efa tsy ao Jesosy, tsisy fiadanana ao anatintsika, manomboka tsisy fiadanana ao anatin'ny fontsika. Dikan'izay ilay devoly nangalatra ilay fiadanana tao anatintsika, satria izy tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono sy handingana. Fa Jesosy kosa tonga mba hananantsika fiainana be dia be izy. Angataka ny fanahy masina antsika amin'izao fotoana izao. Iny Andriamanitra iray zanaka ny fanahy masina, mbola mangataka anao izay mangataka ny herinao, dia ilay herin'ny fanahinao masina, ilay herin'ny fanahinao masina any amin'ny avo indrindra, ilay herin'ny fanahinao masina, ilay mahagaga, ilay maizava mahagaga, fanahinao masina izay mitarika anay, fanahinao masina izay ao anatinay. Ilainay ny herinao fanahy masina amin'ity alina ity. Ilainay ny herinao fanahy masina meno anay. Fanahy masina avy milanao zay, fanahy masina fenoy anao zay, mainanao zay fanahy masina, mainanao zay, verimbelomy indray zay fanahy masina, verimbelomy zay fanahy masina, verimbelomy zay fanahy masina, verimbelomy indray zay fanahy masina. Mangetaheta anao zay, mangetaheta ny fahafenonao, fanahy masina, maina izay, lavitra anao izay, mandeha amin'ny fombafomba izay, mandeha amin'ny fahazarana izay. Ka izany hitadiavana ianao fanahy masina, izany hitadiavana ianao fanahy masina, ameno anay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny fahaladianay. Fenoy izay fanahy masina, fenoy izay fanahy masina, avy mameno anay fanahy masina, fenoy izay ny herinao, ny hositrao, ny diloilinao,
fanahy masonao avy mameno anay, fanahy masonao avy, fanahy masonao mainanao izay, mangetaetanao zay fanahy masonao, fenoy izay fanahy masonao any amin'ny fisainanay, amin'ny lelanay, ny amin'ny masonay, ny sofina, ny fo, ny tongotra matananay, mila anao fanahy masonao, mila ny herinao zay, mila ny ositrao zay fanahy masonao, ko avy mameno anay fanahy masonao. Fenoy izay, fenoy ny any anatina ihany fanahy masonao, fenoy ny any anatina ihany fanahy masonao, mila anao izay, mangetaentanao zay, mangetaentanao zay fanahy masonao, mitady anao zay, mitady anao zay fanahy masonao, andro manalina izay dia mitady anao, mangetaentanao, mainanao, tahaka an'ireny tany maina reny ny toerana misy anay, ka izany nitadiavana ianao fanahy masonao, hamelombelonanay, handehananay, fanahy masonao avy, fanahy masonao mila anao izay, tahaka an'i Davida izay niantsoantso, satria nahatsiaro maina Davida, nahatsiaro lavitra anao Davida, izany koa no ataonay ankehitriny Jesosy, izany koa ny atongavana eto ankehitriny Jesosy, dia mitady ny herinao, mitady ny ositrao, mitady anao fanahy masonao, midina meno anay, midina meno anay fanahy masonao, any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay, fanahy masonao avy, akany amin'iza moa izay, tsy manana afa-tsy anao izay, tsy manana afa-tsy anao izay, ianao no herinay, ianao no tanjakay, ianao no mampahery anay ao anatin'ny ady sarotra, fanahy masonao avy, mila anao izay amin'izao fanandro farany izao, mila anao izay fanahy masonao amin'izao fanandro mahory izao, amin'izao fanandro sarotra izao, mitady anao izay fanahy masonao, mitady anao izay fanahy masonao. Hatreo izao fotoana izao fanahy masonao, hatreo izao fotoana izao fanahy masonao, hatreo voninahitry ny anaranao, hatreo voninahitry ny anaranao, mangetaentanao zay, mangetaentanao zay fanahy masonao, fenoy izay fa maina, fenoy izay fa maina fanahy masonao, fenoy hery vaovao indray izay, hery vaovao avy aminao, ositra ny diloilinao, lay diloilinao, lay diloilinao ameno anay, lay diloilinao anositra anay, any anatina ihany, any anatin'ny feonay, any anatin'ny fonay, any anatin'ny fisainanay, osoro izay fanahy masonao, osoro izay tsy ho maina, osoro hery izay mba tena ho feno hery vaovao fanahy masonao, esoro ny falaindainana rehetra, esoro ny tsy fahazotoana rehetra, esoro fanahy masonao zay rehetra tsy avy aminao, zay rehetra tsy nambolenao, ongoto fanahy masonao, ongoto ny tsy nambolenao rehetra ty anatinay, fa aoka ianao ny hitoetra betsaka ato anatinay, aoka ianao hitoetra betsaka ato anatinay fanahy masonao, ka hamelombelona anay, ka hiala ny ratsy rehetra, hiala ny tsy fifantohana, hiala ny torimasom-panahy fanahy masonao, avy fanahy masonao, mila anao zay Dado, mila anao zay fanahy masonao, satria na ny vavaka hoentinay, na ny fiderana hoentinay, na ny tenin'Andriamanitra hoentinay, raha tsy eto ianao fanahy masonao, zava-poana zany rehetrarehetra zany, zava-poana zany fanahy masonao raha tsy eto ianao, ko fenoy izay fanahy masonao, fenoy izay fanahy masonao, fenoy izay Dado, fenoy izay fanahy masonao, fenoy izay fanahy masonao, entao fibebahana izay fanahy masonao, entao fibebahana izay fanahy masonao, entao mifanatrehanao izay fanahy masonao, entao mifanatrehanao izay fanahy masonao, entao mifanatrehanao izay fanahy masonao, amin'ny fiderana, amin'ny fanandratana, amin'ny fifonana, fanahy masonao avy, fanahy masonao, ambarao anay izay lalana tokony alehanay, izay lalana tokony izoranay, avy fanahy masonao, avy avaozindray ny firaisanay aminao, avaozindray fanahy masonao, satria mila manavao zany isan'andro izay fanahy masonao, hafanao izay fanahy masonao, haleloya. Ngataka ny afon'ny fanahy masina atsika, ny afon'ny fanahy masina ameno atsika, ny afon'ny fanahy masina antsointsika
amen'ny fisainantsika, ny lelantsika, ny fotsika, ny masontsika, ny tanantsika, ny tongotritsika. Izany hoe fenoantsika ilay afo. Ilay afo satria izay no ilaintsika amin'izao vanandro iainantsika zao, satria ny miady amintsika dia ilay dragona. Ilay dragona, ilay devoly satana izany hoe tsy ray, tsy tokony hoe trerentsika hoe tsy fahavalo anankiray mihitsy miady amintsika amin'izao vanandro farany zao, amin'izao vanandro maholo zao. Fa maro ny fahavalo satana manodidina antsika, andramatra antsika. Ka mila ilay afontsika, mila ilay afo ilay mahery, dia ilay afo mandoro, dia ilay afo ilay mandrava. Halleluja. Andehantsika angataka ny afon'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao. Hoentintsika miady, hoentintsika hanohitra ny asan'ny fahavalo satana rehetra. Fanahy masina, mila ny afonao zay. Mila ny afonao zay rehetra eto. Mila ny afonao zay rehetra eto fanahy masina. Ary eto ny afonao fanahy masina, ameno anay. Ny afonao ameno anay fanahy masina. Ny afonao ameno ny fisainanay. Ny afonao ameno ny lelanay. Ny afonao ameno ny masonay, ny tongotra, ny tananay. Ny afonao ameno ny fonay. Ny afonao ameno ny vatanay manontolo. Fenoy izay fanahy masina. Fenoy ny afonao zay fanahy masina. Aoka ny afonao irotsaka eto. Ny afonao irotsaka eto fanahy masina. Andoro ny tizy rehetra, andoro ny toetra ratsy rehetra, andoro zay rehetra tsy nambolenao fanahy masina. Aoka ny afonao no amangy anay amin'izao alina izao. Vangio zay fanahy masina, satria ny teninao dia milaza fa izaonao mpanao batisa dia manao batisa amin'ny rano, fa ianao kosa dia manao batisa amin'ny afo Jesosy. Koa fenoy ny afonao zay, fenoy amin'ny afonao zay amin'izao alina izao. Fenoy ny afonao zay fanahy masina. Fenoy ny afonao zay fanahy masina. Vangio ny afonao zay fanahy masina. Vangio ny afonao zay fanahy masina. Iredareda aty anatinay, iredareda aty anatinay. Hoentinay hanohitra ny asan'ny fahavalo, hoentinay hanohitra ny asan'ny satana rehetra fanahy masina. Velombelomo ny afonao indray izay, velombelomo ny afonao indray izay. Mba tsy ho maty ny afo aty anatinay, mba tsy ho maty ny soloka aty anatinay, fa irehitra mandrakariva izay. Koa hosoro ny afonao zay fanahy masina, hosoro ny afonao zay fanahy masina. Hosoro ny afonao, doro amin'ny afonao zay rehetra tsy nambolenao, doro amin'ny afonao zay rehetra tsy nambolenao fanahy masina. Midina fanahy masina, midina fanahy masina. Havy fanahy masina, mila nao izay, mila ny afonao zay, mila ny herinao zay, mila ny hery avy aminao zay fanahy masina. Satria tsy nomenao fanahy osy izay, fa fanahy mahery, fanahy ny fitiavana, fanahy masina. Havy velombelomo izay, velombelomo amin'ny afonao zay, velombelomo amin'ny afonao zay fanahy masina. Halleluja. Mbola angataka ny fanahy masina ihany tsika. Angataka antsika ny hery vaovao avy amin'ny fanahy masina. Omeny fanahy masina hery vaovao indray tsika. Ny hery dia hitsoka antsika ny fanahy masina. Izany hoe angataka antsika zany mba tena hoe azo hery vaovao zay rehetra maty any anatintsika. Izay rehetra hoe nangalary ny fahavalo amin'ny ara-panahintsika. Satria le fahavalo dia izay hoe mangalatra foana izy, angalariny izay rehetra ao anatintsika, angalariny. Kanefa kosa Jesosy dia mbola manome ilay fanahy masina antsika, dia ilay fanahy masina izay antsointsika mamerina ireny izay rehetra nalain'ny fahavalo ireny. Raha mangataka antsika, mangataka zavatra amin'ny anarako izy nareo izy Jesosy dia omeny antsika zany. Mila mangataka antsika, ka antsika miantso ny fanahy masina dia mangataka antsika hamerenana izay rehetra very amin'ny fiainantsika. Ohatra hoe ny fiainam-bavaka antsika angatahantsika zany dia averiny Jesosy amintsika indray. Izay nangatahantsika mba ho tsofo ny fanahy masina antsika, hery vaovao azontsika, hery vaovao afahantsika mivavaka indray, azontsika hery vaovao afahantsika mifadianana indray. Angatahantsika izany rehetra zany satria ireny ilay angalarin'ny satana. Satria raha vao tsika manana fiainam-bavaka tsy zakan'ny fahavalo zany, tsy zakan'ny satana, satria ilay vavaka no haintsika miady, ny vavaka no afahantsika mitsangana.
fa raha vao tsy ampy vavaka antsika resy na inona le ataontsika resy tsika na de maheno io tenin'Andriamanitra io tsika tsy ampy vavaka resy tsika zay. Amen. Ny vavaka no fiarovana lehibe ho an'ny kristianina. Amen. Maraina, atoandro, hariva mila vavaka tsika. Raha miasa moa tsika zavatra hafa indray zay. Ary rehefa tsika avy miasa mila mivavaka na tiatsika na tsy tiatsika, obligatoire. Ka iny zany tena hoe tsy zakan'le fahavalo, satria tsika raha vao manana fiainam-bavaka firaisana amin'i Jesosy de iny ilay tsy zakany, zay tadiavany andavoanantsika de ireny zany no ilainy sakasakana tsy ahafahantsika mivavaka, ataony sakasakana ka zay angatantsika ny fanahy masina. Amin'izao zany tsika angataka ny fanahy masina, hiverina amintsika zany rehetrarehetra zany na amiko na aminao, hiverina amintsika indray le fiainam-bavaka, hiverina amintsika indray le firaisana antsika tamin'i Jesosy. Alleluia. Vavaka tsika, fanahy masina indreto io zay mbola mangataka zay Jesosy ny herinao, de le herin'ny fanahinao masina hitokana indray fanahy masina, la herin'ny fanahy masina hitokana indray amin'ity androandroan'ity fanahy masina. Meo hery vaovao zay fanahy masina, hery vaovao avy aminao, rivo vaovao avy aminao fanahy masina. Fanahy masina mila anao zay, fanahy masina avy fa mila anao zay, fanahy masina tsofindray zay, zay rehetra matimaty any anatinay, ny fiainam-bavaka, ny fiainana fifadikanina, ny fifandraisanay aminao, ny firaisanay aminao. Fanahy masina velombelomindray, velombelomindray ny firaisanay aminao, velombelomindray ny firaisanay aminao fanahy masina. Tsofo rivo vaovao zay, tsofo hery vaovao avy aminao zay fanahy masina, hery vaovao, rivo vaovao avy aminao fanahy masina. Meo hery zay, hery avy any aminao, hery surnaturel, hery vaovao avy aminao fanahy masina. Tsy herin'ny tenanay, tsy herin'ny tenanay, satria ny herin'ny tenanay de tsy mahay manao ninnininy zay, fa le hery avy amin'ny fanahinao masina. Tsofo zay fanahy masina, tsofo zay fanahy masina, tsofo ny fanahinay, fanahinay velona indray ifandray aminao fanahy masina, ny fanahinay ifandray aminao indray fanahy masina. Souffle moi Saint-Esprit, souffle mon âme, souffle mon esprit, souffle mon corps, souffle moi Saint-Esprit, souffle moi Saint-Esprit. Velombeloma fanahy masina, velombeloma fanahy masina, velombeloma zay maty ety anatiko, satria ilay fanahy mahery ilay nanangana anao tamin'ny maty Jesosy de fanahy mahery, fanahy mahery. Izany ihany koa ny amelona anay amin'ity androandroany ity, izany fanahinao masina izany koa Jesosy amelona anay amin'izao alina izao, ka ho velombelona indray zay, velombelona indray ny hery aty anatinay, velombelona indray ny fanahinay, velombelona indray ny vatanay, velombelona ny momba ny tenanay manontolo fanahy masina. Halleluja. Hitombo indray ny firaisanay aminao, hitombo indray ny fifandraisanay aminao fanahy masina. Tsy tahaka ny teo aloha fa mihoatra an'izany manomboka izao fanahy masina. Veloma izay, velombeloma izay. Halleluja. Angataka antsika, angataka amin'i Jesosy tsika, hitombo ny fifandraisantsika aminy, hitombo ny finoantsika, hitombo ny fitiavantsika amin'ny Jesosy, hitombo ny finoantsika, andeha amin'ny finoana antsika. Halleluja. Hitombo ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy, ary angataka antsika ho fenoiny Jesosy fitiavana. Lay fitiavana voalohany indray, mihoatra lay tamin'ny voalohany ny fitiavantsika amin'ny Jesosy manomboka zao. Hitombo ny tahotra antsika amin'ny Jesosy, zany hoe le fitomboana mihitsy zany tadiavin'i Jesosy amiko sy aminao, tadiavin'i Jesosy hitombo. Amen. Miverina antsika amin'ilay fitiavana voalohany eo amin'i Jesosy. Angatahantsika Jesosy ameno antsika ilay fitiavana, angatahantsika Jesosy ampitombo ny fifandraisantsika aminy, satria tsika rehefa tsisy fifandraisana amin'ny Jesosy, dikan'izay tsika tsisy firaisana amin'ny Jesosy, de efa tsy Jesosy de Satana. Angataka antsika zany hitombo indray ny fifandraisantsika aminy. Eny Jesosy malalo, mbola miantso ny anaranao zay Jesosy,
mbola mangataka aminao zay Jesosy, fanahy masonao, ampitomboy ny finoanay, ampitomboy ny finoanay ianao Jesosy. Haleluya, satria ianao Jesosy dia niteny raha tonga ny zanak'olona mova izy ahita finoana ety ambony tany, ho tonga ianao. Ny antony tenenanao an'izany Jesosy dia le amin'ny andro mahory, amin'izao vanandro farany zao, ny finoana kristiana miamihena miamangatsika, fanahy masonao, tano izay Jesosy, tano izay Jesosy, tano izay hitombo ny finoanay ianao, hitombo ny fifandraisanay aminao, hitombo ny taotranay ianao, hitombo Jesosy, hitombo Jesosy ny fifandraisanay aminao, hitombo ny fitiavanay ianao Jesosy. Aoka ny taotra Jesosy, ny taotra ny hanao ratsy, ny taotra ny hanao ratsy Jesosy, satria eo ianao mijery anay. Aoka hitombo izany taotra zany Jesosy aty anatinay, hangovitra izay tsy sahy ianao ny ratsy. Jesosy, mila anao zay, ampitomboy ny finoanay, ampitomboy ny fitiavanay ianao, ampitomboy ny firaisanay aminao Jesosy. Mila anao zay Jesosy, mila anao zay Jesosy, tano izay Jesosy, fa tsy mahaleha mandeha irery zay, tsy mahavita mandeha irery zay, fa mila anao zay Jesosy, mila lay herinao zay Jesosy, mila lay herinao zay Jesosy. Haleluya. Kehitriny zay Jesosy dia mangataka ihany koa ny fitiavana ianao hitombo aty anatinay, fenoy ilay fitiavana aty anatinay Jesosy, fenoy ilay fitiavana anao aty anatinay Jesosy, aoka ilay fitiavana jaka aty anatinay, aoka ilay fitiavana anao Jesosy, tsy afoinay vola ianao, tsy afoizanay harena ianao, tsy atakalinay harena ianao, tsy atakalinay vola ianao, tsy atakalinay zavatra hitany masina ianao Jesosy, fa tena hoe hiraikitra bisaka aty anay, tena hitoetra aty anatinay, ho fiainana, ho namanay, ho vadinay Jesosy malalo. Averenao ny fitiavana voalohany tay zay, averenao ny fitiavana voalohany zay, averenao ny fitiavana voalohany zay Jesosy. Jesosy malalo, aoka izay hiverina fitiavana voalohany, hiverina fitiavana anao Jesosy, ampitomboy ny fitiavana ianao Jesosy, ampitomboy ny fitiavana ianao Jesosy, ka tsisy hafa solona ianao, tsisy hafa solona ianao. Mbola anao Andriamanitra kely ny vola, mbola ao ny Andriamanitra kely ny harena, Andriamanitra kely ny vady, Andriamanitra kely ny zanaka, zany mbola takalina ianao Jesosy. Manomboka izao zay, aoka ianao nanjaka aty anatinay, aoka ianao ilay fitiavana hitoetra aty anatinay, aoka ianao ny voalohany eo amin'ny fiainanay Jesosy. Esoro ny sakasakana zay tsy ahafahanay mity ianao, zay tsy ahafahanay miazona anao, esoro Jesosy, ongoto Jesosy, aoka ianao nanjaka tanteraka aty anatinay, aoka ilay fitiavana nanjaka tanteraka aty anatinay Jesosy. Tianao ilay Andriamanitra fitiavana, satria ianao dia fitiavana tombo, ka afoy ny zavatra rehetra izay amin'ny fanarahana anao. Saotra Jesosy. Amen. Amen. Jerentsika raisika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny misy tenin'Andriamanitra momba an'izay hoe fiverenantsika amin'ny fitiavana voalohany amin'ny Jesosy zay. Apokalipsy toko Apokalipsy toko fahatelo. Toko faharoa azafady. Apokalipsy toko faharoa, ilay epistily ho an'ny fiangonana fito tany Azia, ho an'ny fiangonana any Efesosy. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, soraty io menjelin'ny fiangonana any Efesosy, izao no lazain'ilay mihazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovanjiro volamena fito. Jesosy zany teneny eto, izay milaza eto hoe sorato izy amin'ny fiangonana any Efesosy. Fiangonana Efesosy tsy eo fa itsika no fiangonana ankehitriny. Izaso ianao le fiangonana ankehitriny izay lazain'i Jesosy eto.
Izao no lazain'ilay mihazona ny kintana fito. Mieritrerety fotsiny hoe mihazona kintana fito Jesosy ny heriny zany no ambarany eto hoe ny herin'Andriamanitra eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo fovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Raha mamakitsaka ny Apokalipsy toko voalohany ny fanaovan-jiro volamena fito dia lazainy eto amin'ny andininy faharoapolo. Apokalipsy toko voalohany andininy faharoapolo hoe dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana dia faharoapolo dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay fahitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana fito. Izany hoe lazainy eto le fanaovan-jiro volamena fito dia le fiangonana fito. Ny fiangonana Jesosy zany mandeha eo amin'ny fiangonana, eo izy ny lohan'ny fiangonana, ao anatin'ny fiangonana. Jesosy mijery ny fiangonana. Izasy anao le fiangonana jeren'i Jesosy fa tsy le trano vato, satria maro manko amin'izao mihazakazaka amin'le trano vato. Dia adijaijaintsika kokoa le trano vato noho ny ilay fitenantsika. Fa itsika le fiangonana jeren'i Jesosy, itsika le fiangonana ampiakarina, tsy misy pentipentana, tsisy tasy. Halleluja. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy izy Jesosy. Jesosy mihitsy zany teny eto hoe fantatra ny asantsika, fantatra ny asako, fantatra ny asanao, ny fikelezako aina, ny faharetako manao ny asan'ny tompo ary ny tsy fahazakako ny mpanao ratsy. Raha misy ny manao ratsy dia tsy zakako. Raha misy zavatra tsy mety dia tena tsy zakako zavatra zay ohatra. Mampanompon'Andriamanitra ahy sy mpanompon'Andriamanitra anao. Ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenan'ny apôstôly, kanjo tsy izy. Izany hoe le fiangonana Efesosy eto zany mahafantatra, mahalala hoe io olona io tsy avy amin'i Jesosy. Mahafantatra halatsika raha vao ny olona manao zavatra tsy mety, tena tsy tiatsika. Fantatsika io olona mitory izy, fantatsika fa tsy avy amin'i Jesosy. Fa inona izy Jesosy eto? Kanto izy ary hitanao fampandainga izy. Fantatratsika ny olona mandainga. Ho amiko sy aminao ny tenin'Andriamanitra ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Izany hoe nanao ny asa be, manao ny asan'ny tompo. Tena hoe tena tsy tapaka makany am-piangonana, tsy tapaka miditra groupe, tsy tapaka ny mivavaka, tsy tapaka ny manao ny asan'ny tompo. Fantatro ny olona manao zavatra tsy mety sy ny sisa, fantatro zay rehetrarehetra zay, fantatro ny olona tsy mandeha amin'ny fahamarina. Kanefa manan-teny aminao aho. Nefa hoy Jesosy mbola misy teny teneniny amintsika. Na dia hoe ao anatin'izay tsika. Kanefa hoy Jesosy manan-teny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Fahotana zany raha vao tsika ny fitiavantsika ny Jesosy miala ao anatintsika tsy ahontsony, tsy taka amin'ilay fitiavana tamin'ny voalohany. Na dia hoe manao an'ireo zavatra voaten'ireo tsika, dikan'izay zista fa fombafomba fa efa tsy ao Jesosy. Efa fombafomba fotsiny fa efa tsy ao anatintsika Jesosy. Hitantsika hoe sarotra hoe misy zavatra fantaritsika zany amin'le fanarahantsika an' Jesosy. Izay mahatonga antsika tsy manaraka fotsiny tsika fa mila mamaky baiboly, mandinika an'io baiboly io.
Aiza zasy ianao am'izao fotoana zao ny fitiavantsika an' Jesosy. Hatraiza ny fitiavantsika an' Jesosy am'izao. Tena any anatin'ny fotsika ve? Tena marary ny fotsika rehefa misy zavatra ataontsika tsy mety. Tena hoe tsapantsika ve hoe lavitra tsika Jesosy, mila mitady azy bebe kokoa isan'andro tsika. Hoe navita za, misy indraindray tsika miteny hoe za tamin'ny taona lasa tena navita ny vavaka aho, maraina atoandro hariva. Taona lasa zay. Fa itsika mila isan'andro manavao ny fifandraisantsika amb Jesosy isan'andro. Raha vao ohatra ka latsaka ny fiainam-bavaka antsika de fa mila fantarina zao hoe tsy azo de nisy zavatra latsaka zany, tena hoe tsy mety. Misy zavatra mila amboarina zany ao, hoe fifandraisako amin'izao zany nisy zavatra latsaka ao. Za tena hoe tsapako ohatr'izany. Za raha vao tsapako nisy ataky, tena aleoko mihitsy tsy mandray aloha na tenin'Andriamanitra. Tsy say na ohatra hoe nisy zavatra na hoe fahotana tafiditra ohatr'izay, matahotra nandray an'le tenin'Andriamanitra aloha. Tena aleoko ajanoko aloha. Fa rehefa eo hitako miverina mifandraisako amb Jesosy, vao zay aho mandraindray le asan'ny Tompo. Amen. Satria lasa mamita tena amin'izay fotoana izay. Mamita tena fotsiny aho. Eo nefa lasa efa tsy ao Jesosy fa amboariko fotsiny izy, tsy mety. Tena tsy mety. De aleoko aloha tena hoe ajanoko le izy. Fa rehefa tonga indray le hery omeny Jesosy, satria zay mahafiaina kristiana antsika. Eo ihany koa le ataka maro isan-karazany, na hoe eo ny asa rehetrarehetra ohatra tsy mifantoka ianao, aleo aloha aza raisina le asan'Andriamanitra raha vao ianao tsy mifantoka aloha. Amen. De izay zany takiany Jesosy amintsika hoe mila antsika zany miverina amin'ny fitiavana voalohany, mila antsika miverina amin'ny fitiavana an' Jesosy, tena hoe amin'ny fotsika rehetra, na aminahy zao zao tenin'Andriamanitra zao de zany antefany voalohany. Amen. Zay vao itsika miaino. Satria mandainga mamita tena raha izaho mitory ny olona foana ny teneniko nefa ny anahy tsy hitako. De koa tsarovo izy, koa tsarovo zay nitoeranao fontsim-bola lavo ka mibeba. Zany hoe ampatsahivin' Jesosy atsika zany hoe mila tsarovantsika le fitiavantsika an' Jesosy. Raha ohatra moa ianao mbola hoe tsy nandray an' Jesosy, mbola tsy tsapanao zany hoe ahoana le fitiavana an' Jesosy. Raha voalohany nandray an' Jesosy ianao, ahoana zany hoe nandray an' Jesosy zany. Olona manao ahoana ny fiainanao nandray an' Jesosy. Niova tanteraka ve ianao? Niala amin'ny ratsy tanteraka ve ianao? Izay le hoe nandray an' Jesosy. Izay le hoe nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ianao. Nandray azy ianao de dikan'izay ianao misaraka amin'ny ratsy rehetra. De izay mahatonga azy niteny eto amin'ny fiangonan'i Efesosy, satria fiangonan'i Efesosy efa niala amin'ny ratsy. Izay le maharatsy zany hoe tsika hoe mandeha amin'ny fombafomba fotsiny amin'ny fanarahana an' Jesosy. Na koa hoe mahalala antsika, fantatsika ny zavatra rehetra, nefa le Jesosy efa tsy ao anatintsika. Tena hoe ratsy be zany. Fa mila antsika zany tena miray amin'i Jesosy tanteraka. Zany hoe Jesosy no voalohany amin'ny ataontsika rehetra. Zay le hoe fitiavana voalohany. Eritreretintsika hoe le vaditsika io. Voalohany iny ianao mandray azy de mamy de tsisy koniany. Rehefa tonga ny zanaka, manomboka misy ny zaza, ny be ny asa, tsisy tsony le fitiavana tahaka ny teo aloha. Tahaka an'izay le fitiavana amb Jesosy. Mila miverina antsika le fitiavana le sahalantsika le fitiavana mbola tsika tanora le vao mifankahita amin'ny vadinao iny. Tahaka an'izay le takian' Jesosy hoe miverina tahaka an'izay zao se ianao. Tena hoe adala amb Jesosy mihitsy ianao.
adala, ataon'olo hoe adala ny fivavahana ianao, adala izay le hoe adala ny Jesosy ianao, tianao Jesosy de ataon'olona adala ianao noho ny fitiavanao an' Jesosy. Tahaka an'izay tsika rehefa misy olona tiantsika, isa-minitra appel, isa-minitra message, segondra minitra, tahaka an'izay koa tadiavin'i Jesosy amiko sy aminao. Minitra atsika Jesosy eo, misy zavatra ataontsika Jesosy eo, zao no ataoko Jesosy, Jesosy tsy afaka ao anatinao satria tianao izy. Tsy haiko ino nahatonga ny tenin'izany tenin'Andriamanitra zany fa izay zany takian Jesosy iraisantsika amin'ny Jesosy tena hoe fikitranantsika tena nakaiky azy kokoa, de zay ny fanahy masina no miasa. Satria tsy ho tonga mihitsy ny fanahy masina raha mbola lavitra azy ny fotsika. Asain Jesosy mibebaka atsika, asain Jesosy tsika tena hoe ny fotsika io zany ho azy irery ihany, ho azy irery ihany. Ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany. Le fanaovan-jiro de fanahy masina ihany koa. Le jirontsika ao, le afo hoesoriny Jesosy, hoesoriny ao anatsika. Raha ohatra tsika zany tsy mibebaka, tsy miverina amin'ny Jesosy, mampiverina antsika zany Jesosy amin'ilay fitiavana voalohany, mba ahafahantsika hifahatra raha avy ny andro maozy, satria efa anatin'izay andro maozy tsika. Raha vao tsika zany ivemivelany fotsiny Jesosy, ataontsika fombafomba fotsiny Jesosy ivelany, dia tsy hafahatra tsika amin'ny zavatra zay ho avy, satria hiamafy, hiasarotra ny fiainana. Ka raha tsika manorina ny firaisantsika amin'ny Jesosy eny ivelavelany fotsiny, de mora mirodana. Fa tena ao anatintsika Jesosy, avelantsika izy hitondra ny fiainantsika, avelantsika izy hanjaka tanteraka, avelantsika zany izy conduit, izy nitarika ny fiainantsika, tsika manaraka fotsiny ihany. Zay mahatonga azy miteny ao am-bolana hoe anaka atolory ahy ny fonao, anaka omeo ahy ny fonao. Le fotsika tian Jesosy idirana, miteny koa zay Apokalipsy, mbola miteny an'io izy, indro izy mandondona eo am-baravarana, mbola eo am-baravarana Jesosy mandondona ahy sy anao. Amin'ny Apokalipsy 3 izy milaza an'io, ny firenena Laodikia, ny fiangonana Laodikia indray ny teneniny eo, satria ivelany ihany koa Jesosy amin'ny fiangonana. Raha mamaky tsika ny fiangonana 7 amin'ity Apokalipsy ity, de manambara ny fiangonana, milaza izy ny fiangonana, zany hoe le zavatra tenena amin'ny fiangonana 7 zany de le fiangonana misy amin'izao fotoana izao io, ny fiainan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Raha mamaky tsika de mampibebaka foana Jesosy, mampibebaka atsika, satria tsika tsisy tonga de tena hoe zaty, fa tena hoe tanteraka, tena hoe mety ny ataoko. Fa isan'andro tsika mila manavao ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy, isan'andro tsika mila mamantatra ny ara-panahintsika ao amin'ny Jesosy. Tena sarotra, fa mila miezaka atsika, satria ao anatin'ny fiezahantsika zany Jesosy no miditra atsehatra.
dia miteny izy eto hoe kanefa izao no toetranao, halanao ny asan'ny kolehita izay halako koa, izay manatsofina aoka izy enjy lazainy fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Izay manatsofina, tsika zao no lazainy hoe manatsofina. Itsika zao no manasofina mihaino handray ny teny izay lazainy fanahy, izay lazainy fanahy masina amin'ny fiangonana. Satria ny fanahy masina dia miteny ny fanahy masina. Tamin'izay fotoana izay dia ijaona mpanao ijaona mpianatra ny tompo, nanoratra ny apokalipsy, izy nampitondray ny tompo ny hafatra, izy nanoratra ny apokalipsy, satria tao aminy ilay fanahin'Andriamanitra. Voatsindry ny fanahy izy raha mamaky tsika amin'ny apokalipsy toko 1:10. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho izy. Rehefa anao voatsindry ny fanahy, ilay fanahy masina, misy zavatra tiany tompo ambara ao zay, na amin'ny nofo na amin'ny fahitana. Ijaona dia tamin'ny fahitana ka nambarana eto ho an'ny fiangonana, satria ny fiangonana no tsika fiangonana no an'i Jesosy, tsika no zanany, tsika no ilainy, itsika le hampakariny, tsika le volavolainy ao masinina ao marinina tamin'ny rano, ka tsy tiany very tsika, tsy tiany very, ka asaintsika mihaino ilay fanahy masina, asaintsika mihaino ny teny fanahy masina mba ho vovonjy, mba hahitan'i Jesosy, mba hiditra ny lanitra. Izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Izay zany, raha maharesy tsika, ina moa mila resentsika? Raha mbola ety ambony tany tsika dia miady isan'andro, isa minitra koa io, isan'andro. Androany ohatra zao androany tontolo andro manomboka vao mifoha tsika, mila hoe tsapatsika zay, vao mifoha tsika dia efa misy combat, vao mifoha tsika miala eo am-pandriana dia tsaroa fa efa eo ilay devoly, eo koa ilay fanahy masina, dia eo dia efa misy combat eo, mivavaka alohany hanao zavatra. Mivavaka aloha vao mifoha eo anao, vao miala am-pandriana mandohalika mivavaka alohan'ny zavatra rehetra, eo dia efa misy combat eo. Mandeha anao miala eo ianao, misy zavatra ataonao dia fieritreretanao ao, efa misy combat atrehanao koa ao. Misy zavatra tsy tokony ataonao nefa nataonao. Le fahotana ady atrehantsika isan'andro. Fahotana ao ny ara-nofo, ao le devoly, ao le manodidinao ampiasan'ny Satana. Minitra segondra ny combat atrehantsika, tsy hoe isan'andro hoe androany fotsiny zao dia tsy mety ho nandainga, lainga ohatra, ao ny lainga, ao ny fieritreretana, ao ny fijery, ao ny fiteny, ao ny fandrenesanao, eo efa misy firy fahotana fotsiny mandritra ny tontolo andro iny atrehantsika, izay manafika atsika, izay mety ho tafalatsaka atsika. Isan'andro, isa-minitra, isa-segondra zany mila tsarovatsika hoe misy ady atrehantsika kristianina. Izay hoe le mpanompon'Andriamanitra anankiray teny 360 prisons en enfer, 360
prison any amin'ny helo. Séjour de mort moa zany hoe prison izay amatoran'ny Satana, zany hoe péché fahotana zany, fahotana izay izay hoe manodidina atsika zany olombelona, fahotana manodidina atsika olombelona. 360 prison, 360 péché, 360 fahotana. Tsy haiko nazy tsika le hoe 360 enimpolo sy telonjato fahotana. Izany hoe fahotana ray de amin'ny prison ray zay. 360. Zay le fahotana zany hoe manodidina atsika, hiadiva atsika isan'andro, isa-minitra, isa-segondra. Ka tsy mahery nefa reo noho n'ilay fanahy masina ao anatsika. Mahery, zay teny Jesosy, mahery ilay fanahy masina ao anatsika. Nomen'Andriamanitra fanahy mahery tsika fa tsy fanahy osa. Io fanahy io no mamelombelona atsika, io fanahy masina no mamelona atsika, mampahery atsika indray, mampandresy atsika indray io fanahy masina io. Ambony fanahy ratsy rehetra, na izy miliara manoloana atsika, na izy million manoloana atsika. Lay devo Satana satria efa miala avy any amin'ny fer izy ireo be dia be. Amin'izao fotoana izao misy tsy fantatsika manodidina atsika, mety dévoly en chair, démon en chair le olona. Tsy fantatsika fa noho le fanahy masina ao anatsika ilay mahery miaro atsika, miaro atsika. Ka atsika zany tena hoe anakaiky ifandray amin'ny Jesosy, tena hoe ataontsika voalohany izy no voalohany anjaka ao anatsika, izy no voalohany hitoetra ao anatsika. Ka tsy ho kristianina fahazarana fotsiny tsika, tsy ho kristianina fombafomba fotsiny tsika, tsy le kristianina manara-dreny rano fotsiny tsika. Amin'izay fotoana izay tsika de efa fahotana mbetra fotsiny. Ohatra hoe fombafomba de efa fahotana zay, ohatra manaraka fombafomba fotsiny tsika amin'ny fanarahana an' Jesosy. Hoe tsika Jesosy ane mamindra fo, Jesosy ane fitiavana, efa fombafomba zavatra rahantsika amin'izay fotoana izay. Za de mahatsapa an'izay hoe zay zany nataonao hoe Jesosy ane mahafantatra. Dikan'izay efa kristianina fombafomba ianao manaraka fotsiny. Tsika natao hiady manoloana ny fahotana zay hatrentsika eo. Manoloana io fahotana io tsika mila maharesy zany tsika n'ilay izy. Amen. Ka atsika zany tena hoe ho kristianina tena hijoro amin'ny fahamarinana, kristianina hijoro amin'ny fahamasinana satria masina lay Andriamanitra tsika. De le fitiavany tena hitoetra ao anatsika, le fitiavan'i Jesosy. Rehefa tiatsika Jesosy io moramora amintsika manao ny zavatra rehetra. Tena feno fifaliana ianao zany rehefa ao anatinao Jesosy. Rehefa velombelona le fanahy masina de tsapanao mihitsy hoe velona indray ny fanahiko zany. Menatra fotsiny ilay devoly. Mandalo ady tsika, mety hoe mandalo ady satria samy mandalo ady tsika, tsy fantatro ny ady atrehinao any. Za mana ny ady atrehako, ianao mana ny ady atrehinao. Fa rehefa le fanahy masina ao anatsika de mahazo hery vaovao indray tsika. Hery vaovao zay tsy azon'izao tontolo izao, tsy hitan'izao tontolo izao. Ny olon'izao tontolo izao mijery atsika de hoe tena sahirana, tena mahantrandry, tena zao iny. Fa lay Jesosy ao anatsika tsy hitany, lay fiadanana ao anatsika tsy hitany, satria Jesosy no voalohany ao anatsika, satria Jesosy lay fitiavana ao anatsika. Le Jesosy fitiavana indray tsika aloha voalohany indrindra tsika tena hoe hitan'i Jesosy ty azo tokoa ve tsika. Izay vao tsika afaka hiteny hoe Andriamanitra fitiavana, fa tsy hoe anatin'ny fahotana tsika de hoe Andriamanitra fitiavana.
Ny antony ny lorana zany an'ilay tokana dia ho famonjena antsika hiala amin'izay fahotana zay. Ka mba samitsika zany samy hoe mba hiezaka zany tsika tena hoe anakaiky an' Jesosy, tena hoe iray am' Jesosy amin'ilay fitiavan'Andriamanitra, fitiavana. Amen. Zay moa nangatantsika teo le vavaka teo dia ireo fenoin' Jesosy fitiavana efa nangatantsika zay teo dia amin'izao fotoana izao tsika hiditra tsika tenin'Andriamanitra, fanazavana kely fotsiny ny nentiko teo zay tsy kely moa zany fa tena lehibe zay zavatra zay. Jerentsika hoe inona ny fepetra zay takin'ny Tompo amintsika, ny idirana amin'ny fanjakany lanitra, vavaka tsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra mivavaka rehetra izay nentinao tety Jesosy satria tianao zay matoa teneninao Jesosy. Tianao zay Jesosy mba tena hiverina amin'ny fitiavana voalohany, mba tsy handeha amin'ny fombafomba, mba tsy handeha amin'ny fanarahana olona, mba tsy handeha amin'ny fanarahana nizaniza afa-tsy anao rery ihany Jesosy, satria ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana fanahy miditra ny fanjakany lanitra. Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra satria naverinao eto indray zay, misaotra Jesosy satria nampiraisanao eto indray zay. Mankasitraka indrindra Tompo, teraina ny anaranao ankehitriny. Raha hitondra ny teninao Jesosy dia aoka ianao fanahy masina, anendry ny lelako fa zaho dia angina, za dia hietry, za dia hietry ambany dia ambany, fa ianao rery ihany Jesosy no hisandratra eto, ianao rery ihany no hanazava ny teninao eto Jesosy. Aoka tsisy amboamboarina, aoka tsisy amboamboarina Jesosy, fa ianao ilay fanahy masina no hiteny. Misaotra Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny azafady ma izy. Izy zany tenin'Andriamanitra maromaro le tenin'Andriamanitra. Maromaro le tenin'Andriamanitra raisina fa ny thème le tenin'Andriamanitra zany dia hoe fepetra idirana amin'ny fanjakany lanitra. Misy zany fepetra marina fa tsy hoe tsy marina, tsy hoe manahaky hoe any am-pianarana dia tsy maintsy hoe ty, tsy maintsy zao, tsy maintsy atao par cœur le lesona ohatra dia iny nafanao mipasser examen. Fa le zavatra eto zany dia tenin'Andriamanitra izay omeny Tompo antsika eto zany raha ny étudian'le izy zany aho, ny étudian'le tenin'Andriamanitra dia tena hita hoe mila hoe hiainantsika, hita amintsika zany le zavatra maha kristianantsika, hita amintsika, ataontsika satria ao an-danitra ao dia misy ihany koa ny livre boky, mbola hodiniko moa izy ity fa misy boky ao zany, misy boky ny fahotana rehetra izay vitantsika tety ambony tany, livre de péché. Dia misy ihany koa ny boky momba ny asa nataontsika tety ambony tany. Io tsy kristiana ihany fa na tsy kristiana na tsy nandray Jesosy dia misy livre ao momba antsika, momba anao. Dia ny fahatelo misy ihany koa ny boky ny fahatsiarovana izay rehetra soa nataonao. Ny fahaefatra dia ny boky ny fiainana. Amen. Satria ny zavatra ao an-danitra ao tsy hoe mandeha manahaka antsika hoe mandeha fotsiny amin'izao dia izao ty aho dia nandray Jesosy tompotompo hamonjy amin'ny fiainako dia vita dia miditra ny lanitra tsia. Fa misy fepetra ao, misy zavatra takiana amintsika zanak'Andriamanitra. Voalohany indrindra takiana amintsika dia tsy handeha amin'ny fahotana, handeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ary eo amin'ilay fotoana antsika zany vao manomboka antsika mahalala ny tsara sy ny ratsy,
raha vao tsika manomboka mahalala ny tsara sy ny ratsy de fa misy manoratra zay rehetra nataontsika, misy boky ao ny zavatra rehetra nataontsika. Raha vao tsika nahalala hoe ty mety haitsika hoe ty ny tsy azo atao, ty azo atao nefa nataontsika, izy zavatra de fa misy ao boky momba anao. De ny faharoa de ny boky momba ny asa nataontsika tety ambonin'ny tany. Ina ny asa nataonao, ina ny asa nataoko. Ohatra hoe olon'izao tontolo zao izy mety hoe directeur entreprise izy, olo ambony place misy azy, de ina ahoana ny asa nataony tao, nandeha amin'ny famarina ve izy tao, ohatra hoe nanao kolokolo izy nangalatra de voasoratra ao daholo, nisy vola nangalariny ao na nisy zavatra nataony tsy ne de voasoratra amin'ny boky ao daholo. De ny bokin'ny mémoire de fahatsiarovana, bokin'ny mémoire, livre de mémoire, fahatsiarovana zay rehetra hoe nataonao tao, hoe nisy soa nataonao ao. Raha maha-kristianina zany, raha olona mbola tsy nandray Jesosy mateny teo, fa raha ohatra ka kristianina zany, ohatra pasteur izy de ino ny asa nataony mandritra maha-pasteur azy, ina daholo ny zavatra nataony tao. De livre de mémoire de inona ny soa nataony. Livre de vie fazoko azy le bokin'ny fiainana, de io le anaranao voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana hoe mandova ny fiainana mandrakizay. Fa mety ho voasoratra ianao nanao asa soa, ny asanao tety ambony tany, ny PC rehetra nataonao, fa tsy voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana anaranao. Ny important voalohany indrindra de le bokin'ny fiainana, ny anarantsika voasoratra ao an-danitra ao. Zay ny zava-dehibe. Ilaina le boky rehetra voalaza teo ilaina hoe hita amintsika inona ny asa nataoko. Zao ohatra evangeliste, de ina daholo ny asa nataoko mandrindra maha evangeliste ahy, ina ny soa nataoko, ny fahotana vitako, raha tsy ny bebahako de voasoratra ao. De ny bokin'ny fiainana amizay hoe tafiditra ny lanitra ve zao, voasoratra ao amin'ny livre de vie ve ny anarako. Satria misy manao asa be ihany, misy mana titre ny maha bishop, maha évêque, évangéliste, apôstôly sy ny sisa, nanao asa soa izy nefa ny anarany izy tsy afaka miditra ny lanitra. De hitra amin'le fepetra teo amizay zany tsika, satria alohan'ny tondrako an'le fanazavana manko nitondrako an'ireo boky ireo zany hoe mila fantatsika zany hoe voantsika nandrala ohatra hoe âge de 4 ans 5 ans, ao amin'ny taona fahadimy na fahaefatra taona de fa nalala tsika ny tsara sy ny ratsy. Eo de voasoratra daholo ny fahotana nataontsika. Ka rehefa eo tsika nandray an Jesosy, misy ny fahotana tany tsy tadiditsika, de apatsahiviny io zany mila angatahantsika amin'ny Jesosy. Mila angatahantsika amin'ny Jesosy hoe ina zany so de nisy fahotana hatramin'ny fahazazana ana, tsy nibebahantsika, tsy fantatsika, fa angatahantsika amin'ny Jesosy, mangataka famindram-pon'ny tompontsika hoe Jesosy. Satria manko misy ny fampianarana miteny hoe ny fona fotsiny izy nandray Jesosy, de hoe na nibebaka izy fa nandray Jesosy de vita hatreo. Nefa misy fahotanana mbola tsy nibebahantsika, ka tsy ahafahantsika miditra ny lanitra. Iza nahatsiaro ny fahotana hatramin'ny fahazazana zany. Fanta 4 taona sy 5 taona tsisy atsiaro an'izany tsika. Fa le fanahy masina, rehefa tsika mangataka mitady an Jesosy, Jesosy mirevele amintsika, mampafantatra atsika, mampafantatra atsika Jesosy. Nisy taona zay raha vavy zay niteny hoe zavatra hoe efa ela tany nampatsahivy ny fanahy masina azy ka nibebahany. Azafady ny fomba fiteny, ny fonany tamin'ny tompo, ny fonany tamin'ny Jesosy, izy mbola kely. Azafady amin'ny resaka fahazoantsika an'ilay izy eo am-pihinanana sa tsy tadidiko eo am-pisakafoanana izy ireo zany
Ny papany zany a tsy tadidiny hadinina nidiny bragetany. Azafady amin'ny teny satria manazava an'le izy aho. Inona ampatsahivy fanahy masina aminy ny bebahany? Efa fahotana be satria ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe ny zanaka tsy mahazo mijery ny fitanjahan'ny rainy. Tsika tsy afaka mijery fitanjahany, tsy voatery ho raintsika ihany no mety ho lafa hitantsika ny fitanjaha tsy azo jerena. Misy anankiray koa ny tantara izy nampatsahivy fanahy masina azy a. Izy hoe tamin'ny fahatanorano koa na tamin'ny fahataorantsika raha tsy misy tsy tadiditsika fahotana vitantsika. Izay mahatonga antsika hoe mangataka amin'ny tolontsika hoe mifady anina mitokana mihitsy hoe inona Jesosy ny zavatra mbola tsy sitraponao amiko, mbola misy zavatra tsy mety. De tamin'izay izy napiditra olona tsy haiko inona olona mpisipata an-tranony. Izay koa nambarany fanahy masina azy ny inona ny bebahany. Ny anankiray koa inona koa ny anankiray iny izy a. Tamin'izay fotoana zay tamin'izay koa efa lehibe izy a. Teneny fanahy masina teneny Jesosy taminy satria tsy nety. Satria izy tamin'izay zany hoe ny vadiny nampirafy nanao sipa. De nasain'ny olona nisy olona anankiray niteny azy hoe alao izy rehefa anao tonga fotoana izy a ataova misakafo le vadinao. Jesosy asan'ny maizina zany, asan'ny devoly, ny mpamosavy manao an'izany. Mpamosavy manao an'izany. De nanao izy fa tamin'izay fotoana zay izy le vadiny tsy nisakafo mihitsy tamin'io fotoana io. Zay ny tsy azony. Ka Jesosy efa nisakana an'le izy zany de nampatsahivy fanahy masina ny bebahany tena an-dranomasina, ny bebahany zay zavatra zay. Andriamanitra tsika tsy tia zavatra ratsy, tsy azo vazivaziana zany. Amen. Tsy azontsika vazivaziana satria Andriamanitra masina loatra. De ny bebahan'le olona. Ka zay zany hoe le fahotana zany. Mila tsika zany mangataka amin'ny Tompo inona ny zavatra tany aloha tany. Na za le misy fotoana mbola mangataka amin'ny Tompo hoe inona ny zavatra mbola tsy mety nataoko Jesosy. Tena misy zavatra be dia be révélen'i Jesosy ambarana. Fantariny reto mbola mila hiezaka, mbola mila tena hoe mila hiezaka mety zavatra ataonao. Ibebahanao amin'ny Tompo. Tsy fantatra hoe mety hoe mangataka ny bebahanao amin'iny mety hoe Jesosy mitenao fifadikanao ohatry zao ataonao, fadikanao ohatry zao ny ataonao. Misy asa be dia be mifanarahantsika an Jesosy. Tsy vitany hoe nandray an Jesosy de vita de makany am-piangonana de vita. Misy fotoana tena hoe maro zavatra nampatsahivina hatramin'le fahatanorako, maro ny zavatra nampatsahivy fanahy masina anahy, ny bebahako. Ary mbola mibebaka an'izany foana mangataka amin'ny Tompo foana. De hita amin'le tenin'Andriamanitra teo zany hoe fe Petra 2:10 izy idirana amin'ny fanjakany lanitra. Fe Petra 2:10 idirana amin'ny fanjakany lanitra. Ina daholo zany le fe Petra 2:10 idirana amin'ny fanjakany lanitra. Voalohany indrindra zany ny kristianina anankiray zany efa hidrana ny lanitra, fanjakany lanitra ary efa miditra maty miala amin'ity tany ity zany tsika. De ny anjely no mitsena antsika. Na soa raha tsika tsy nandray an Jesosy, raha olona tsy voavony zany de le devoly ange déchu no mitsena azy. Le devoly mitsena azy. De raha ohatra ka nandray an Jesosy izy de ny anjely no mitsena azy. Ny anjely no mitsena azy. De eo anoloan'ny vavahadin'ny lanitra zany de eo anoloan'ny vavahadin'ny lanitra de misy anjely eo zany, misy anjely eo anoloan'ny vavahadin'ny lanitra. De voalohany indrindra alohan'ny idirana ao de misy fe Petra
zay jerena anao hoe inona daholo nisy tanterakinao ve mba nisy tanterakinao ve ireo zavatra 12 reo. Voalohany indrindra zany hoe nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ve ianao. Nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao izaso ianao ve. Inona le nandray an Jesosy? Misy ny teny hoe za fa nandray an Jesosy, zay fa nolotena an Jesosy, de everiny hoe vita zay ihany, de manao ihany, mandainga ihany izy, mangalatra ihany izy, mijangajanga ihany. Tsy zay le hoe nandray an Jesosy ho tompo mpamonjy amin'ny fiainana. Non, tsy zay. Fa hoe nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana de miala miratsy rehetra mahatsapy ianao zany hoe olom-baovao ao amin'ny Jesosy, miala amin'ny ratsy, mpijangajanga aho de tsy mijangajanga tsony, mpangalatra aho tsy mangalatra tsony. Vakitsika ny Lioka 7:20. Lioka 7:20. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny 20. Fatatsika tantaran'ny Zakaiosy. Tantaran'ny Zakaiosy. Luka 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an Jeriko, ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamory hetra sady manan-karena, ary nitady hita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy hizaha an Jesosy, fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary efa tonga teo Jesosy dia nandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy, midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiatrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, niatsasaky ny fananako, omeko ho an'ny malahelo. Ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatra heny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Hitantsika Zakaiosy niazakazaka nitady an Jesosy, dia hoe eo zany le anao le hoe nanantona an Jesosy. Niazakazaka Zakaiosy nitady an Jesosy, na de fohy ary izy, nitady teknika. Hitantsika le fitadiavana an Jesosy. Efa tsy hitanao amin'ny lafiny raika izy, tsy hoe amin'ny lalany ray dia iny foana ianao, iny foana. Tadiaviko izy amin'ny lalana hafa, ahoana koa tadiavako anao Jesosy. Ohatra hoe amin'ny lalany ray andehananao, voakale anao ao. Satria le diavolo satana hitany ianao zany mitady an Jesosy, dia bareny le lalana. Mitady hafa koa ianao mangataka amin'ny tompo hoe inona koa ny plan hafa hitadiavako anao Jesosy. Misy lalana hafa koa hitondran'i Jesosy ianao. Zakaiosy hitany hoe za ty fohy, tsy hitan'i Jesosy. Mila intelligent. Mila intelligent tsika zany. Alléluia. Niazakazaka izy nitady hazo ahitany an Jesosy. Mila miazakazaka, mila mitady an Jesosy tsika. Tsaratra moa amin'izay hoe fitondrako an'ilay ten'Andriamanitra tao zay hoe ianao le nandray an Jesosy. Ianao le nandray an Jesosy ve tena nandray an Jesosy marina? Niova marina ny fiainanao ve? Nisy vehivavy anankiray nentin' Jesosy tany an-danitra izy. Dia rehefa nentin' Jesosy tany an-danitra izy, dia misy olona be dia be. Misy olona be dia be niankoka. Olona be dia be, olona be dia be miankoka. Miankoka moa midera izy izy miankoka, tsy tadidiko.
mifanesika zany le olona mifanesika de gaga zany izy hoe ina ny fanesehan'olo eto de ka le olona mifanesika zany zany hoe pahitany tompo anazy zany andeha hijery an Jesosy anatona an Jesosy de tena tsisy lalana hoe izy andehanana fa tena misy mibare tena hoe ny olona tena hoe samy mihazakazaka ahitan Jesosy de avy eo le vehivavy lasa izy niazakazaka koa de ry zareo zany misy firy zareo 3 sa 4 niaraka ny vavaka de ry zareo niaraka ny vavaka nentin Jesosy tonga de any an-danitra de zareo zany fampitantana reo 4 menada izy reo sa tsy tadidiko 5 menada na verany reny namandreny lasa izy nisisika andeha koa zao izy hitady an Jesosy de lasa izy andeha hitady an Jesosy ahita an Jesosy de ahita zao izy tsy maintsy mahita an Jesosy de izy andalana hitady an Jesosy hitsofoka izy voahitsakitsaka voadakadaka voatsipatsipaka de lasa ihany izy na de hoe efa hoe miatota amin'ny tany ara niarina indray izy lasa indray de le olona tsy samy tsisy mivaky loha fa samy andeha hitady an Jesosy ahita an Jesosy izy lasa koa de tena hoe zao izy tena hoe na ny vatany ny lohany niny voatipatipaka sanzisa fa tsy ny rarano izy de lasa izy andeha hitady an Jesosy avy eo zao nahita an Jesosy de tsy tadidiko firy moa fa inona moa ny tsapainy iny de nitodika Jesosy de nahita an Jesosy izy de hoy izy Jesosy ohatry zany izy Jesosy rehefa hitady ainareo zay ny teny Jesosy teneno izy ampitao izy amin'ny vahoakako fa ohatry zany izy rehefa hitady ainareo to voatsipatsipaka ianao mety tsorara in'olona ianao voadakadaka ianao asin'olona teny ratsy ianao sy ny sisa to very asa ianao mety tsisy vola ianao mety tsy anatrano ianao zay ianao vao mahita an Jesosy ka afa le hoe nandray an Jesosy ianao tompy sy mpamonjy amin'ny fiainanao de hoe mandeha ho azy ihany ny fiainanao tsia ny ataoko ihany ny ataoko tsia tsy mbola nandray an Jesosy zany mbola mandainga ihany aho mbola mangalatra ihany aho mbola manao kolokolo ihany aho fa hoe nandray an Jesosy de hitatsika Zakaiosy ny tenin'ireo olona manodidina anazy ny menimena ny olona na ny metsiny an Zakaiosy na ny metsiny an Jesosy fa inona nataony Zakaiosy nitsangana Zakaiosy ny teny hoe ny fananako rehetra ny meko malahelo izy rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana dikan'izay niala tamin'le toetra ny ratsy teo Zakaiosy tonga amin'ity trano ity izy Jesosy ny famonjena zay vao tonga ao aminao le famonjena zay vao tonga ao aminao Jesosy zay le hoe nandray an Jesosy ianao Romanina 10:10 afaka vakitsika ny trano ihany koa miteny hoe raha manaiky amin'ny ina teny hoe amin'ny vavanao ianao sy amin'ny fonao ndasy vakitsika satria mankotsika mila mamaky baibolitsika mila mamaky baiboly ary tsy vakina fotsiny fa dinina le baiboly satria amin'ny baiboly ao Jesosy miteny amintsika ao Jesosy miteny Alléluia Romana 10:10 Rahatsiny vao lavalava le ten'Andriamanitra raha maharitra hatramin'ny farany ianao de tahina Romana 10:10 fa amin'ny fo ny inoana azoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azoana famonjena nitsangana Zakaiosy ny teny amin'ny vavany Zakaiosy hoe ariako ameko ny malahelo zay rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana tamin'ny vavan'ny Zakaiosy ny tenenany ary nataony tamin'ny fahamarinana tamin'ny fony ny tenenany ary hita tamin'ny fahamarinana nataony amin'ny asa amin'ny fahamarinana le zavatra natao zay vao tonga tao aminy le famonjena ka ankehitriny misy hoe za mivavaka mandeha mandray ny fanasan'ny tompo za natao batisa nefa mbola mangala badin'olona
Nefa mbola mijangajanga, tsia mbo tsy nandray an Jesosy zany. Izay le fanontaniana voalohany ianao miditra mivavahadin'ny lanitra, moa ve ianao nandray an Jesosy tolo sy mamonjy eo amin'ny fiainanao? De ino no lazaintsika raha ohatra ka tsika mbola mifangaroharo. Ny faharoa, fiarahana mivavaka. Fiarahana mivavaka. Aza manadino izy ny fiaraha miangona. Le fiaraha miangona manko maro ny teny makany am-piangonana ihany, tsy voatery any am-piangonana ihany. Tsy voatery makany am-piangonana ihany. Ao ihany koa makany am-piangonana, tsy lavina afaka makany am-piangonana. Misy ihany koa mety hoe 5 na 10 izy amin'ny trano anankiray mivavaka, efa miangona zany. Na ohatra hoe tsy haiko na toerana aiza, na ny ambany kily na ny ambany hazo mivavaka, efa mivavaka zany. Efa nifanaiky olona anankiray, anankiroa azafady, anankiroa anankitelo, i zavatra faneketsikety ambony tany de ekena koa any an-danitra. Raha nifanaiky izy telo menadana, telo mirahavavy hoe raiky vavaka antsika isakan'izao, dikan'izay ekena any an-danitra. Izay le fiarahana mivavaka. Ilaina le fiarahana mivavaka. Ilaina le fiarahana mivavaka. Izany hoe ohatra zao, na ohatra raha iskotra hoe amin'ny groupe ihany koa, le fotoana fiarahantsika mivavaka zany, io koa tsy azontsika foanana, tsy azontsika tapahana. Io koa fanontaniana faharoa mipetraka. Izany hoe ny olona Idirana moa ianao izy tsy tapaka amin'ilay fiarahana mivavaka. Tsy tapaka ianao amin'ilay fotoana iarahanao mivavaka, na ny am-piangonana, na aiza na aiza izay tondran'ny tompo anao, na ao an-tranonao ao. De amin'ny fahatelo, fanontaniana fahatelo hoe vita batisan'ny rano ve ianao? Vitan'ny batisan'ny rano, amin'ny batisan'ny rano ny olobe, olon-dehibe zany. Fakitsika ny Lioka 7:1-20. Lioka 7:1 zay. Lioka 7:1 20. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy nivavaka, dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny indriny dia tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Satria tsika manaraka ny modelin'i Jesosy, manaraka ny modelin'i Jesosy tsika. Maro ny vahoaka natao batisa, olon-dehibe natao batisa eto, ary Jesosy koa izy natao batisa. De le batisan'ny rano, vita amin'ny batisan'ny rano ve ianao? Izay le condition fahatelo. Ny fahaefatra, fikarakarana ny fianakaviana. Eto zany de amikosa aminao le tenina le hoe le Petra idirantsika amin'ny hoe idirantsika amin'ny fanjakany lanitra, hoe anontanianantsika hoe ny karakara ny ankohonantsika ve tsika, ny fianakaviantsika, ny zanatsika, satria adiditsika reo. Na de hoe izy tsika hoe tsy ny ono mai tena koa ohatra hoe ny tany ny ara-panahiny tsy mitovy amiko sy sisa, tsika tsy manaraka izay ataony. Fa tsika kosa raha misy ohatra ny ankohonantsika tsy misakafo, de tsika ve hijery fotsiny amin'izao satria tsy mitovy finoana amiko izy, tsy azontsika atao amin'izay fotoana izay, tsy mety. Ary ahatonga antsika any amin'ny fahaverezana. Tsika nefa manampy ny kambotro, ny sahirana sy ny sisa, nefa ny fianakaviantsika tsy misakafo. Izay zany satria maro ihany koa rehefa nandray an'i Jesosy tsy mijery ny ankohonany intsony, no.
adiditsika ny zanatsika ny ankohonantsika. Ndray tampo amintsika na misy tsy manana je kely ananantsika afaka omentsika ny ankohonantsika. Fikarakarana ny fianakaviana. Jerentsika ny mpanjaka voalohany toko 720. Mpanjaka voalohany koa io koa jerentsika azy ry ten'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany toko 720. Mpanjaka voalohany 19. Inona nataony Elia sy Elisa rehefa niona izy ireo? Ary niala teo Elia ka nahitany Elisa zanaky Safata izay nampiasa omby 420 mikambana tsy roaroa avy. Fa izy teo amin'ny roa farany indrindra, ary Elia nandroso nanantona azy dia nanipy ny kapotiny anarana azy, dia nandao ny omby izy ka niazakazaka nanaraka ny Elia ary niteny hoe dia nandao ny omby izy ka niazakazaka nanaraka ny Elia ary niteny hoe masina ianao, avelao ao aloha hanoroka ny kaky sy neny vao manaraka anao. Ary hoy izy taminy, mandehana miverena fa naninanao moa dia niverina niala taminy indray izy ka naka ny omby roa mikambana dia namono azy ary nandrahoiny tamin'ny hazo fiasan'ny omby ny henany ka nomeny ny olona dia nihinana ireo ary niainga izy ka nanaraka ny Elia dia nanompo azy. Hitantsika eto nandeha aloha Elisa nandeha ina teny hoe dia nandao ny omby izy avelao aloha hanoroka anikaky sy neny vao manaraka anao. Izany hoe ikarakarany rainy sy reniny aloha, zany hoe nytiany ten'Andriamanitra tena zany hoe tsy hoe raha ohatra ka hoe andeha anao ny asan'ny tompo anao dia any tsy ilainao intsony fianakavianao. Fa izay ny ten'Andriamanitra aminazy hoe raha izao sy ny ankohonako izy dia hanompo an'Andriamanitra, izy angany tenin'ny Josoa. Dia iza koa i Paoly sy Silasy zareo tao anatin'ny tranomaizina dia rehefa nibebaka ireo olona miaramila izay niambina an'izy ireo teo dia niteny ihany koa hoe ina moa ny ten'Andriamanitra hoe momba an'izay ihany koa le ankohonana zay, zany hoe le ankohonantsika zany tsy azontsika hoe rehefa nandray ny Jesosy dia vita tsy ilaintsika intsony ny ankohonantsika. Tsy azontsika atao zany zay zavatra zay ihany koa satria tsy ahafahantsika miditra ny lanitra. Satria tsika manampy ny pastera, manampy tsika ny mpanompon'Andriamanitra, manampy manometsika ny sahirana kambodja nefa ny fianakaviantsika tsy jerentsika. Ary raha mbola ten'Andriamanitra koa dia mbola miteny hoe hitaonareo fanahy ny ankohonantsika reo izaho dia ny ankohonako dia mila mandray an Jesosy ihany koa. Tsika koa ny ataon'i Jesosy fitaovana hitaonan'izy ireo. Izay hoe le fikarakarana ny ankohonantsika zany anisany fepetra ihany koa idirana amin'ny fanjakany lanitra. Afaka vakiantsika le asan'ny apôstôly toko 4 ngamba nambaran'le Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina. Dia fahadimy, fahaefatra, voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy. Ina koa ny voalaza ny fahadimy izay hoe mila hita amintsika zany dia hoe evangelisation, fitoriana ny filazantsara mila ataontsika zanak'Andriamanitra, tsika kristiana. Tsy hoe nandray ny Jesosy dia vita, fa mila tsika mitory an Jesosy naiza naiza alehantsika, mila mitory tsika an Jesosy. Jereo fotsiny eny Satana amizao mitaona olona be deaibe, taona olona be deaibe mankany amin'ny fahaverezana. Izay koa zany ilain'i Jesosy antsika amizao, hifoha hitaona olona ao amin'i Jesosy, ao amin'ny iny izy tena mandehana amizao toa nareo mitory an'ny filazantsara, ataovy mpianatra ny firenena rehetra.
manaova batisa azy amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Matthieu ngamba izy milaza kon'izay. Matthieu na Marka tsy tadidiko 19 Matthieu 19 izany hoe le fitoriana filazantsara zany filazantsara zany anisany ihany koa anadinana antsika eo amin'ny idirana amin'ny fanjakany lanitra, eo midira antsika amin'ny fanjakany lanitra. Halleluja. Iza moa no misy anisy tadidiko atsika mijery zany any an-trano any hoe le tenin'Andriamanitra milaza hoe mandeha eny amin'izao tontolo ianareo a. Mitorian'ny filazantsara. Vakitsika amin'ny lioka toko faefatra. Anisany ihany koa zay a. Fa ty koa misy koa lioka toko faefatra. Andin'ny roa amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Ary noho ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nakany an-tany foana. Ary ny vahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka te hihazona azy mba tsy hialany tao aminy. Fa hoy izy taminy, tsy maintsy mitory ny teny soa mafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho, satria izany no nanirahana ahy. Ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'ny Galilea. Amen. Jesosy nanao évangélisation, Jesosy nandeha nitory ny filazantsara, ny mpianatra, nanao ny asan'ny tompo. Tsika ihany koa mila mitory an Jesosy, mila mampalala ny olona rehetra tsika amin'ny fahamarinana an Jesosy, ny fiaviany, ny fibebahana, ny fiverenana amin'ny Jesosy, mba ny olona hanantona an Jesosy hiala amin'ny ratsy. Satria izay nataon Jesosy nandeha nitety tany. Zay tonga Jesosy niteny ny zanak'olo izy tsy manana trano, ny amboa haolo izy mbola manana trano. Eritreretra amboa haolo izy, ny amboa mbola manana trano itoerany, atoriany. Fa ny zanak'olo izy tsy mba manana na trano, alofany. Satria Jesosy nandeha any an-tendrombohitra, any amin'ny tany foana. Tsika amin'izao mipetraka amin'ny trano liksa. Dia amin'ny fahaenina, eo amin'ny fahaenina atsika zao. Voalohany mandray Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ve ianao? Faharoa, tsy tapaka ve ianao amin'ny fiarahana amin'ny vavaka? Fahatelo, vita batisan-drano ve ianao? Fahaefatra, karakara ny ankonanao ve ianao? Fahadimy, nitory ny filazantsara ve ianao? Fahaenina, famakiana ny tenin'Andriamanitra. Tsika raha vao tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra, manota, fahotana. Raha vao tsy mamaky baiboly tsika, tsy le mamaky baiboly manao tsy anjery, hoe tsy ahavita hamaky an'io manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalypsy tsia. Vakio mamaky anao manomboka any amin'ny Genesis, na mahavita anao mandritra ny 6 mois na 2 mois na 3 mois. Zay vitanao, sady dininao, sady mandray kahie, sady maka lesona. Inona ny tiany Jesosy tenena ato? Raha ohatra ka mbola tsy mahazo ianao, ohatra mbola tsy hainao ny tiany tenena, averembereno vakeo. Avereno.
Tsy azonao le tiany teneny. Indraindray le devoly manafika anao mamaky baiboly ampatoriana ianao. Ianao mamaky baiboly ao tsy zavatra fatao. Nefa ianao raha anao zavatra hafa anao mihiratra maso io. Fa raha vao hamaky baiboly, iny torimaso tonga le devoly manafika amin'iny fotoana iny avy ianao hamaky baiboly satria fantany hoe hiresaka aminao Jesosy. De mila miady tsika amin'izay. Za hamaky baiboly matory iverenako rehefa mifoha. Patoriana aho iverenako rehefa mifoha. Tsy avelako raha tsy azoko le tenin'Andriamanitra tiany Tompo tenenina eo. Satria matetika aho mahazo an'izay. Azao rehefa za mamaky baiboly tsy azoko zavatra teneninao, vakiako. Na sapitra ray miverina indroapolo na impolo tsy maninona. Mandra-pahazoko le hevitra n'ilay teny omeny fanahy masina. Misy hevitra be dia be amin'izay omeny. Zay tenena tiako hoe ho tenenina zany amintsika na amiko na aminao, mila intelligente tsika amin'ny fanarahantsika an' Jesosy. Ohatra zao tandroany ianao hivavaka adiny 3 ihany nefa ianao mpivavaka adiny 5 adiny ihany, rapitso récupérenao le izy. Satria le devoly mikombahanao fotsiny ediany atadiavany foana lala sakasakany. Mba tsy ahafahanao mivavaka, mba tsy ahafahanao mifadianina. Ohatra androany ianao tratrany ianao tsy mifadianina, apodiany indray mandeha rapitso. Tratrany mihinana koa ianao rapitso, apodiany indray mandeha rapitso. Na de ataoko an'izany na ianao mikombana miditra, za koa miditra avy ato koa mitady lalana koa. Izay le hoe mihazakazaka ianao mitady Jesosy, zay le teny le vehivavy anankiray entiny Jesosy tany an-danitra. Ohatra izany izy fitadiavanareo mitsipatsipaka mihitsy ianao mitady an' Jesosy. Tsy zany matoritory zany. De zay zany hoe famakiana ny tenin'Andriamanitra. Josoa toko 2:5 fatatsika io tenin'Andriamanitra hoe azavela hiala eo amin'ny masonao ity bokin'ny lalàna ity. Amoabolana koa izy milaza an'io. Hoe aoka ny masontsika faly hijery an'ny Tompo. Ahoana moa zany faly hijery ny tenin'Andriamanitra teneniny io. Ny masontsika zany tsy hiala amin'io tenin'Andriamanitra io. Manana fotoana atsika, vao misy fotoana atsika. Le fotoana atsika angalarin'ny devoly io angalarina. Vao misy fotoana kely. Ohatra ianao occupé tandroany hitanao tena tsy za ampanetretena tena tsy hoe mirearea. Ohatra tandroany lanilaniko fotsiny ny fotoanako, apitsony iny récupéreko le izy. Za tena fa tsy afaka tsy hitako ataoko ny tena hoe tsy afaka mivavaka sy hamaky baiboly. Fa raha mbo misy fotoana zao tao, na za misy olona manelingelana za tsy manomoatra andro vao za fotoana hivavahako sy hamakeko baiboly. Atria le devoly miko tena mitady raha tena iny fantany, satria iny fantany hifandraisantsika amin'ny Jesosy ary mampitombo atsika amin'ny ara-panahintsika. Famakiana tenin'Andriamanitra, fifadikanana, vavaka, reo no mampitombo atsika. Tsisy vavaka adiny ray zany, ady 30 minutes zany, tsisy raha, tsisy vokany ho azotsika ary tsisy zavatra hitombo zany ao. Dimension omeny Jesosy atsika foana ve le fanahy masina raha atsika no mitady azy amin'ny fotsika rehetra. Tena mitia zay hoe miverina amin'ny fitiavana voalohany tsika, tena hoe mitia Jesosy voalohany amin'ny zavatra rehetra. Hitany hoe tena tia azy tokoa, mahafoy ny zavatra rehetra. Mahafoy ny zavatra rehetra atsika. De tena hoe mifantoka amin'ny zavatra rehetra, mifantoka amin'ny Jesosy tsika, mifantoka ao aminy tsika, mamaky ny baiboly, mandinika ny tenin'Andriamanitra, manokana fotoana mihitsy. Zay zany hoe ny clé anaovantsika azy
torohevitra zany ny anahy fa ianao koa manana zay clé fomba hoe tsy voatery hitovy amiko ny ataoko ny ataonao, fa ianao koa manana ny programanao. Raha ohatra ka manana fotoana ianao afaka tena hoe libre ianao tsara mihitsy famakianao ny teny. Fa raha ianao tsy libre fa hoe be asa sy ny sisa, mampiasa zany teknika ianao, inona no tokony ataoko. Ohatra zao ny andro adiny 2 zao mamaky baiboly fotsiny, de rapitso ohatra zao adiny 3 de ohatra hoe za mivavaka adiny 3 fa mahavita adiny 9 anao zay amin'ny fifandraisanao amb Jesosy sy fotoana iraisanao amb Jesosy. Io ihany no ampitombo atsika, fa koatra zay tsika tsy hitombo mihitsy. Zany hoe misy ny tena vavaka adiny 1 nefa hitan'i Jesosy hitan'i Jesosy iny fa hafa zay le hoe manaraka fotsiny ianao sarany hoe manara-dreny rano fotsiny. Zay misy vavaka adiny 1 ohatra groupe de iny ihany rahanao, fa ianao manokana mila firaisanao amb Jesosy ianao, mila miady ianao, mila miady mivavaka na tianao na tsy tianao, foroseo ny tenanao, foroseo ny nofinao. Tsaka ny tsalany atsika na fa tsy mahavita atsika miasa io amin'ny contrat atsika ohatra fa malemy vatana fa tsy manao ihany satria noho ny vola. Nefa nofany rehefa Jesosy reraka, Jesosy ane malaly, reraka zany no ny asa atorokely aloha satria Jesosy malala, satria reraka. Nefa raha voavola sy asa ianao tsy reraka, forosenao foana. Fa rehefa Jesosy anefa malala ane Jesosy, fantatry ny Jesosy ianao reraka, fantatry ny Jesosy tsika fa reraka, fantatry ny tompontsika fa be asa. Fa ny anazy ihany koa ilainy le fotoana iresantsika aminy. Ahoana ary ny andresentsika an'ilay Satana raha tsika tsy ampivavaka? Averiko foana le hoe reo mpamosavy satanista reo mivavaka reo, mivavaka amin'ny Lucifera. Zay tany zareo hoe kristiana izy ka mivavaka, kristiana izy ka mifady hanina. Misy amizareo mifady hanina 100 jours, 100 zato andro zany, 50 jours, kristiana izy ka mifady hanina. Omehezany devoly amizay, omehezany zareo. Mila mitsangana atsika zany, mila mitsangana atsika satria tsika mety ho tahina ihany ety ambony tany. Zay maika misy olona mieritreritra hoe tahina atsika ety ambony tany. Misy mieritreritra zany hoe izy ety ambony tany zany manao asan'ny tompona, za ohatra manao raisiko ohatra za zao ohatra hoe mitory, zao manao asan'ny tompo, fitahina be azoko zao rehetrarehetra zao, de izay zany eritreretin'olona hoe hiakatra any an-danitra. Tahina ne amin'ny vola, tahina ne amin'ny asa, tahina ny dirantsika amin'ny lanitra. Tsisy hoe manan-karena, tsisy hoe mahantra, tsisy hoe zao hoe nahazo tôbily be, na ny tahina be, na ny fahasalamany sy ny sisa, ny zanaka sy ny sisa, ny trano be sy ny sisa. Tsy miankina amin'ireo ny dirantsika amin'ny lanitra, tsy miankina amin'io. Sakrifisy ny tenatsika, miady amin'ny fahotana, miala amin'ny ratsy, zay ny dirantsika amin'ny fanjakany lanitra. Fahafito, fanampiana ny mahantra, fanampiana ny mahantra. Matio 5:20 afaka vakintsika, manontolo afaka vakintsika any an-trano any. De raisiko ny Lioka 4:10, ny tiako azavaina kely. Lioka 4:10 andiny 2:20 ka hatramin'ny 4:10 aminaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa, raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao, dia aza ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao
na namanao manan-karena no asainao fandrao anasanao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao. Fa raha manao fanasana ianao dia asao ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba dia ho sambatra ianao satria tsy mba manan-kavaly ireo fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina. Halleluja. Kapa mazava be te tenin'Andriamanitra. Raha vaviko na raha lako igny ihany nanasa izy ihany nanatitra sakafo be aminay tamin'ny fety tamin'ny Noely na tamin'ny bonane, izy ihany koa nanateranay zavatra. Hitantsika amin'izay hoe efa azontsika sady ny valim-pitiatsika. Efa azontsika sady ny valim-pitiatsika. Fa aoka tsika hanome an'ireo mahantra, ireo tsy manana na eny an-dalambe, ireo tsy manan-kohanina. Tsika manome ihany, manome tsika azafady fa tsy manenjika fa exemple raisiko. Efa fantatsika fa nompon'Andriamanitra ohatra efa manana ny ambiampy be. Tsika afaka manome mpanompon'Andriamanitra, afaka manampy mpanompon'Andriamanitra, manampy fiangonana tsy mandany izany. Fa misy be dia be eny an-dalana eny tsy misakafo, misy ny tsy mana-trano, misy ny tsy manan-kohanina, misy ohatra na raha vavy mpiara-manompo aminao tsy manana. Mpiara-manompo aminao tsy manana. Ohatra mpanompon'Andriamanitra iny foana menao nefa eo akaikinao misy tsy mihinana. Nefa eo akaikinao misy tsy mihinana. Izy anao tahina fa manampy anao, tahina anao fa ahoana zany manoloana anao misy, raha ohatra tsy fantatrao ma zay hafa indray, fa fantatrinao io misy tsy manana, fantatrinao misy tsy mihinana io ravavinao dia aleonao tsy mihinana fa aty ihany nomeko, tsy mety. Sa fitiavan-tena satria efa azonao le valim-potianao nge amin'izany, efa azonao le valim-potianao satria mahazo sitraka sy dokadoka ianao any. Tsy mahavita be fa ny eo anilanao tsy misakafo, tsy manana, tsy manam-bola, tsy menao. Fa nampianan'ny mahantra, ny sahirana, ny kamboty, ny mpitondra tena anatin'ireo. Dia izay nanasa ihany no asaiko, izay nanome zavatra ihany nomeko zavatra. Azontsika atao manome tsika olona mifotsika madio fa tsy ilaitsika tambiny. Fa raha misy ny tsy manana hitantsika eny an-dala, raha misy tsika dia manome tsika. Amen. Andiny fahavalo zany inona koa le tenenina amin'ny fahavalo Petra idirantsika amin'ny Fanjakany Lanitra hoe vavaka. Efa voalaza teo ambony ihany moa zany hoe vavaka mitambatra sy vavaka irery. Le vavaka mitambatra ohatra any amin'ny groupe, any amin'ny fiangonana, na fiarahana miaraka amin'ny ravavinao ohatra misy fotoana iranao mivavaka amin'ny olona. Ilaina ny fiarahana mivavaka, ilaina ihany koa ny vavaka irery. Vavaka irery sy vavaka mitambatra. Satria misy mivavaka ihany mitambatra fa irery izy tsy mivavaka. Irery izy tsy mivavaka, tsy mety. Mila mivavaka irery ianao. Mahita be dia be izy mivavaka fotsiny amin'ny groupe. Fa tsy mahavita izy mivavaka irery, tsy mety. Mihena raha-pananao zany satria
mianatra atsika mianatra dian'izao satria ho avy ny fotoana tsisy ny fitambarana. Mianatra dian'izao zao tsy ianao raha ohatra ka ianao mbola tsy zatra tsy hoe manome tsiny na za zany na za koa ohatra zany, fa niezaka aho mba ho zatra mivavaka irery, miezaka aho zatra mivavaka irery. Ninarako mivavaka irery, maka chaîne zay zaho mivavaka de inona rako mivavaka. Tsy zatra fotsiny miaino, mila manao sakrifisy vatanao ny tenanao. Misy ary mpanompon'Andriamanitra mivavaka manomboka amin'ny 9 jusqu'à 9 maraina. Miezà manao manomboka adiny 1 de aveo miezaka adiny 2, satria tsy maintsy miresaka amin'ny Jesosy tsika, miresaka amin'ny Jesosy mitokana. Tsy maintsy miresaka amin'ny Jesosy mitokana atsika. Halleluja. Na alohany hanaovantsika ny asan'ny tompo tsy maintsy miresaka atsika amin'ny Jesosy, tsy maintsy miresaka amin'ny tompo. Amen. Satria misy efa mandeha amin'ny fahazarana de tsy eken'ny tompo zay zavatra zay zany raha vao ohatra ka mandeha amin'ny fahazarana tsika, tsy eken'ny tompo mihitsy. Ireo rehetrarehetra reo zany takian'ny tompo zany reo ho hita amintsika reo zavatra reo, iainantsika mba ahafahantsika hiditra ny lanitra. Ny nandrain'i Jesosy moa zany hoe fandraisanao ny Jesosy de tsy miaro amin'ny fahotana tsony, de le fiarahana mivavaka mibatisan-drano, fikarakarana ny ihany koa zany hoe fiainantsika andavanandro le tenenina eto, fiainantsika andavanandro hita amintsika. Tsy hoe atao fahazarana fotsiny reo fa tena atao amin'ny tena hoe ataotsika amin'ny fitiavana, tsy hoe atao ho hita ihany koa. Raha ohatra koa ataotsika reo mety misy olona mahafeno an'ity fepetra ty nefa ataon'izy amin'ny firiariana, ataon'izy ho hita, efa tsy mety amin'izay fotoana izay. Fa ataonao amin'ny tahotra sy ny ovitra, ataonao ampitiavana, misy ihany koa manao ihany ho hitan'olona. Na de mahafeno andreo izy ohatra zao manampimanitra izy ataony ho hitan'olona, ohatra hoe mivavaka izy de ohatra hoe mifivavahana mitambatra ohatra izy atao ho hita. Le izy zany le tiany tompo tenenina zany hita amintsika reo zavatra reo fa ampanetretena anaovantsika azy. Na vita fafolo-karena atsika tsy Jesosy io. Zay le voalazany ao Matthieu 9 angamba izy milaza hoe zavatra ataon'ny tananao kavia tsy hitan'ny tananao kavanana. De amin'ny vavaka mitambatra io afaka vakitsika asan'ny apôstôla toko 1:7 de ireo mpianatra niaraka nivavaka tao amin'ny chambre haute, tao amin'ny tokana mivavaka tao zany zareo niaraka nivavaka tamin'ny trano efitra tao ambony. De afaka vakitsika koa ny Luka 18:1-7 zay manambara le vavaka mitokana. De le vehivavy anankiray lay mpanjaka lay tasovakiko miteny foana za eto tsy mety, mila vakina. Luka 18:1-7 fanoharana amin'ilay mpitondra tena na hery nangataka. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Le mivavaka tsy reraka. Zay tsika le miteny reraka fa mbola miasa, reraka fa ohatra zao. Fona Jesosy fa ndraindray tena tratran'izany.
Akory tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, tsy mety izy, tsy mety. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra, namena masolona. Mpitsara io tsy natahotra nizaniza. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Nandeha tao matetika ty vehivavy ty nitaraina taminy hoe omeo rariny aho amin'ny olona miady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao nakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena masolona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana ahy izy, fandrao avy mandrakariva izy ka ampasosotra ahy. Eto zany dia mpitsara niova ny hevitrany. Niova ny hevitrany satria nahoana? Nivavaka nataon'ity ramatoa ty mitokana mangingina tany. Nikasika ny fon'ilay mpitsara. Na tonga azy hoe na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aho izy, na dia tsy matahotra olona aho izy, omeko rariny ihany izy mba tsy hampasosotra ahy izy tonga aty isan'andro isan'andro. Nefa tsy fantana fa ilay vehivavy nivavaka tao am'hefitriny ao ny kasihan'ny tompo azy, nanovan'ny tompo ny heviny izay nihizingizina hoe tsy hanome rariny an'ilay vehivavy izy, fa noho ny vavaka nataony nampiova azy. Izay ilay hoe vavaka manova ny zavatra. Dia ny fahaenina, ary hoy ny tompo, henoy izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-bo afidiny va izay mitaraina aminy andro aman'alina, ary moa hitaretritra va izy. Halleluja. Tsy hanome rariny ny olom-bo afidiny va Andriamanitra? Raha ianao ilay mitady an'i Jesosy andro aman'alina mitokana manginao, dia hoy Jesosy avelany irery ianao, mety handalo ady ianao ady sarotra, fa Jesosy tsy hameranao rery izany. Izay no teniny eo. Moa Andriamanitra izy tsy hanome rariny ny olom-bo afidiny. Olona fidiny izany tsy avelany irery. Izay mahazava-dehibe ilay hoe vavaka mitokana anao manginao. Niady atrenao problème atrenao, tenao hoe mitokana mitady havan'i Jesosy fa ho hitanao ny maha-Andriamanitra azy, ho hitanao ny maharay azy. Halleluja. Ny fahasivy, Petra fahasivytsika zao, fahafolo-karena. Fahafolo-karena malaky toko 7:10. Izay efa fantatsika tsara eo lanintsika tsy anjery satria manambara momba an'ilay hoe fitahiana, tiantsika moa fa fitahiana, manao fahafolo-karena fitahiana. Fa koa tsapantsika hoe le fahafolo-karena ataontsika ve kasitrahan'Andriamanitra? Mila fantatsika koa izay zavatra zay. Satria raha ataontsika efa folo-karena dia hitadiavantsika hoe ataoko ity satria mba azoko fitahiana. Fa ataovy am-pitiavana ampanetretena, ataovy le fahafolo-karena, ataontsika le fahafolo-karena, izany hoe ampahafolon'le anjara ny mateny karamantsika zany. Izay fohintsika zany na amin'ny ninina zany na mivokatra na izay anananao zany ny ampahafolony no omenao an'i Jesosy, omena an'i Jesosy. Omena an'i Jesosy. Dia ahoana? Dia amin'izay fotoana izay zany takian'ny tompo koa zany tsika hanao ny fahafolo-karena io. Mila manao fahafolo-karena izay hanomezanao azy, izay kasihan'ny tompo ny fonao, omenao aniza le fahafolony. Le izy aloha fa zao koa zany le fahafolo-karena dia isam-bolana io, isam-bolana. Ohatra zao mikarama $100 ianao dia ny $10 an'iny atokanao omena, na omenao mpanompon'Andriamanitra, na omenao mahantra, na omenao tsy haiko, izay hitondran'ny tompo izay kasihan'ny fanahy masina anao zany hanomezanao an'iny vola iny.
io zay anananao tsy voatery vola be, tsy voatery vola be. Raha misy ny fotoana ela betsika tsy nanao an'le izy zany ohatra fa mataona de mangataka amin'ny tompontsika hoe ahoana ny atao anomezantsika anonerantsika an'io vola io, le fahafolo-karena. Misy ihany koa le ina koa teneny hoe le prémices, le volany le teneniny any amin'ny testamenta taloha izy manambara an'io. Ao ihany koa le hoe le fanoloranao hoe fifalian'ny fonao amin'ny zavatra nataon'ny tompo aminao, mila manome koa ianao. Reny le rakitra voasoratra amin'le boky ny fahatsiarovana, livre de mémoire ny soataonao ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy anaovanao an'izy. Le izy zany rehefa ataonao aza jerenao olona hoe anao fahafolo-karena aho tsy jereko hoe ity omeko anianina ty, omeko an'ny pastera ty zao de ho laniny de hoaniny ty zao de ataony an'izao ty. Tsika tsy mijery an'izay fa omenao amin'ny fonao iny de nazy Jesosy, de tsisy suitiny, tsisy ena suitiny, tsisy ena resaka. De zay zany le hoe fepetra fahasivy azafady. Misy zany tsika mandoa ny fahafolo-karena na zana ianao. Samy malala zany tsika hoe ahoana ny situation misy atsika, hoe inona ny ataontsika amin'izay zavatra zay. Eo amin'ny andininy fahafolo, fepetra fahafolo, fitiavanamana. Fitiavanamana. Tsika efa malala ny didy hoe tiavan'ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary didy faharoa de hoe tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. Didy faharoa, fitiavanamana. Ny namanao akaiky anao. Le fitiavanamana de le tsy mihatsara velatsia, tsy mankahala, tsy miady, tsy mifosafosa. Izay le hoe fitiavanamana. Zany hoe tianao ny namanao tahaka anao koa satria tsy tianao koa le olona tsara velatsy aminao, tsy tianao le olona hifosanao, tsy tianao le olona hanao ratsy anao, de ataonao koa zay. Misy namanao tsy manana manome anao. Ao amin'ny bolina izy milaza raha misy namanao izy tonga aminao mangataka aza iodinanao izy hoe ara-pitso nefa ianao manana ihany. Le fitiavanamana io be dehibe le voalazan'io fitiavanamana io raha tany sana eto. Jerentsika ny lioka toko fahafolo andimy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Lioka toko fahafolo andimy fahatelopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Zay manambara any le lehilahy le nendany jiolahy de naratra izy de izy nandalo teo ny levita. Nandalo ny levita. De izy koa nandalo faharoa iny. Lioka 10 30 36 ny anaran'i Jesosy fakitsika ny teny Ary Jesosy namalaka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azony jiolahy de nendahiny ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saika maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany. Ary raha nahita andra lehilahy izy mpisorona voalohany nahita azy. Nahita andra lehilahy izy dia nandao azy. Toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo de nahita azy nefa nandalo koa.
Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny alehany ka tonga teo aminy ary no nahita azy dia onena, dia nanatona izy ka nofeheziny ny feriny sady nasiany dioliolo sy divay, dia nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny hoany amin'ny tranom-bahiny dia notsaboiny. Ary no nampitson'iny dia naka denaria 2 izy ka nomeny ny tompony tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary nahoatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy 3 lahy no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy? Ary hoy izy ilay niantra azy dia hoy Jesosy taminy, mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Inona dia Jesosy mihitsy miteny eto? Jesosy mihitsy miteny eto, mandeha any izy dia manaova toy izany ihany koa ianao. Ny fanaovanao sony namanao, ny mpisorona nandalo, ny levita nandalo. Izay mahatonga hoe tsy fombafomba fotsiny manarana entintsika mpisorona, levita, apôstôly, pastery, kanefa tsy tiatsika ny olona namantsika eo akaikintsika, indrindra ao anatin'ny fahasahiranana, indrindra ao anatin'ny olana. Dia tsika avela hoany izy. Jesosy ny afaka nanao an'izay koa, avela hoany fa za tsy havita hitondra ny hazo fijaliana izy ireo hazo fijaliana eo amin'ny hazo fijaliana ka hanombo ny tenako hijaly eo. Afaka nataon'Andriamanitra zany, fa noho ny fitiavany izay koa no tiany Jesosy ataony amintsika, hoe fitiavana ho amin'ny namantsika, tsy hoe izay nanao soantsika ihany no tiavintsika, tsy hoe izay nahavita be amiko ihany no tiaviko, izay hoe efa azontsika sady ny valim-pitiantsika, fa le fitiavanamana dia tiantsika izy, ninona ny ataony, mandefitra amintsika, manany fahalemeny olona io, manany fahalemena, miezaka antsika manetry tena, na dia tsy zaka ary. Marina fa tsy zaka, antsika olombelona tsy mahazaka ny toetra ny hafa zany, tsy mahazaka, na za zany na za eto io. Fa inona ny mahatonga antsika mahalefitra? Le fanahy masina ao anatsika, rehefa ao anatsika Jesosy mahay mandefitra antsika ny hafa. Ilay fanahy masina mahatonga antsika mandefitra io. Jesosy ao anatsika mahatonga antsika mahay mitia ny hafa io. Fa rehefa tsy ao Jesosy, izay hoe tsy fombafomba fotsiny io fanolorantsika tena ho an'i Jesosy io, hoe nandray an'i Jesosy dia vita, nandray an'i Jesosy dia izay tiako atao. Izay mahatonga ny olona hoe samy fotiny, ninona mahazo anazy dikan'izay Jesosy mbo tsy ao anatiny, ninona problème menjady aminy, dia avela ho any izy, avela ho faty any izy, avela ho zao any. Non, mbola tsy ao anatiny Jesosy rehetra izany. Marina tsika olombelona, marary fotsika eo rehefa ohatra hoe misy raha vavintsika mpiara-manompo amintsika na tsy mpiara-manompo amintsika mety manao teny marary sy ny sisa, marary fotsika maolombelona. Fa tsika tsy afaka mitana alahelo olona, tsy afaka, tsy azontsika atao izay zavatra izay, mbola tsy tian'ny namantsika tsika raha mbola mitana alahelo. Le fitiavanamana dia fandeferana amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny toetrany mila mandefitra atsika, satria indraindray le toetran'le olona tsy zakantsika, misy toetra na za zany manana toetrako, fa ianao mila mandefitra, mialefitra amiko ary zaho mandefitra aminao ihany koa. Izay le fitiavana. Tsy azontsika ataony no tsara velantsika amin'ny raha vavintsika eo, tsy tiako ianao mody tiako ihany nefa tsy tiako. Mila hita amintsika le fitiavana, ataontsika amin'ny fo. Rehefa misy zavatra tsy mety tenenitsika direct, tsy amin'ny fiatsaram-belatsy.
satria mahatonga fifandirana maro dia le fiatsaram-belatsy aleo tonga dia hariharinao tenenao mivantana izy baby masy samy vitavita mifamela heloka dia zay dia vita teo ka anana an'io fitiavana aman'io ny fahafolo mampalahelo mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra tsy mijery mpisorona le mpanompon'Andriamanitra nisy olona maratra hitany nandalo fotsiny izy Jesosy le fitiavana tsy hoe le fitiavana fotsiny hoe ty olona ty mahavita anahy dia iny ihany no tiako tsy zay le fitiavana tsy resaka hoe valiny ambadika satria za manome dia izy koa manome tsy zay le fitiavana fa ataonao le izy amin'ny fonao dia Jesosy mindra fo le vitako tahaka an'izay nandalo fotsiny ihany nijeren'le olona maratra nolonao dia jerenao fotsiny amin'ny faha-raika amby folo Petra faha-raika amby folo fankatoavana ny fanahy masina Jaona 7 andiny 7 ka hatramin'ny 15 zany hoe mila ataontsika lista zany reo raisitsika lista atao lista satria za dia nandray lista sady nandinika namaky tena hoe nalaiko araka ny tenin'Andriamanitra mihitsy izy tena hoe marina tokoa fa tena hoe mila mandeha araka an'ireo mihitsy tsika kristianina Jaona 7 andiny 7 Jaona 7 andiny 7 misy fotsiny mandeha fotsiny amin'izao ohatra mivavaka nefa tsy hita amintsika ireo zavatra reo fa mila hita amiko sy aminao zany le izy mila hita mihitsy amintsika hoe fiainantsika andehanantsika zany ampanetretena zany tanterahantsika na za io zao dia misy mbola taky ny tompo aminahy amin'ireo ataoko misy mbola tsy vitako amin'ireo zay le hoe misy asa foana zany antaky ny tompo amintsika misy asa be dia be zany moa zay lazako an'ilay izy hoe misy travail ataontsika fa tsy miandren'ny pasteur na miandren'ny mpiara-mivavaka na miandren'ny bishop na miandren'ny mpitarika fotsiny fa na ianao mitravay ny vatanao mandinika ny vatanao inona koa ny tidieko inona koa zao no ataoko inona koa zany Jesosy inona zao mbola ilainao amiko inona mbola ataoko zay tsy mahatonga antsika tsy mijery zavatra maro hoe nenianina neny problema nianina mbola hodiniko mbola hiditra amin'ny fiainany ianina tsy tokony amin'izany tsony zany tsika tsy tokony amin'izay tsony dia fankatoavana ny fanahy masina 7 Petra 1 azafady Jaona 7 andiny 7 aminaran'i Jesosy namalaka anao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy mihitsy miteny eto tamin'ny Nikodemosy izay mpampianatra manana diplôma izy io mpanapaka davy amin'ny fariseo mpanapaka izy zany fa nahita zany izy nahalala hoe Jesosy ty hitany zany hoe zanak'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra mihitsy Jesosy zany hoe izy nahatsapa
Teny fariseo sasany reo tsisy natsapa zay fa izy ohatra natsapa zavatra zany hoe avy amin'Andriamanitra ty lehilahy ty. Izy natsapa an'izay na de hoe tsy nalala izy hoe izy ny zanak'Andriamanitra fa natsapa izy hoe misy hery hafahafa ao amin'i Jesosy. Ka nandeha mangingina izy nanontany an'i Jesosy. Aketika manomboka andiny voalohany. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nicodemus mpanapaka tamin'i Jiosy. Izy nakao amin'ny Jiosy nakao amin'i Jesosy zavady no nialina ka nanao taminy hoe raby eo fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Hitantsika amin'izany hoe nisy zavatra tsapan'ny Nicodemus zany tao. Ny fariseo zany dia ny andeha hanakina an'i Jesosy foana, anometsiny an'i Jesosy, anenjika an'i Jesosy, fa Nicodemus nahatsapa zany hoe voakasika ny fananga amby izy eo nahatsapa hoe tsy zavatra tsy hain'olombelona zao zavatra ataon'ity lehilahy ty zao. Hitantsika amin'izay dia niantso an'i Jesosy mangingina izy nandeha nanontany an'i Jesosy. Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika tsika rehefa mitady an'i Jesosy, hitantsika tsika rehefa mandeha mangingina mitady an'i Jesosy, eto mangingina amin'ny alina zany mangina tsisy olona. I Nicodemus nandeha nanontany an'i Jesosy. Tsika ihany koa afaka manontany an'i Jesosy, manontany an'i Jesosy inona marina no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay Jesosy. Inona no mbola mila amboarina sy arenina amiko Jesosy eo andovako ilay fiainana mandrakizay. Fa mamaly atsika Jesosy ao amin'ny mangingina teniny zany midira ao mefitra ao mangingina ao izy fa ny rainao zay ao an-danitra dia miainao anao. Amialina Nicodemus nandeha tady an'i Jesosy. Isy révélation meny fanahy masina zany. Amen. Dia raina Jesosy. Jesosy namalika anao tamin'ny hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona. Ahoana zany ateraka indray ny olona? Olona efa lehibe ve izy Nicodemus mbola ateraka indray hiditra any an-kibon-dreny indray mandeha? Satria mbola tsy tonga ny fanahy masina tamin'io ka tsy mahatakatra ilay hevitra omeny Jesosy satria Jesosy rehefa miteny dia manisy ohatra foana. Ka raha tsy ao amintsika ny fanahy masina tsy halala n'io révélation ny tenin'Andriamanitra io ianao. Tsy zavatra fantatrao. Na ianao ohatra miaina amin'ny fahotana, efa nahalala an'i Jesosy anao mandeha am-piangonana mivavaka. Diso ianao zany mivavaka. Aza mandeha am-piangonana tsy tapaka. Nefa ianao miaina amin'ny fahotana tsisy zavatra fantatrao io tenin'Andriamanitra io. Misy zavatra maro tsy azonao io fa izy tenao mihaino pasitera amin'ny toro fotsiny dia efa iny fotsiny raisinao. Fa raha ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra tsy zavatra azonao io raha ianao miaina amin'ny fahotana. Tena marina zany mandainga teny hoe na ohatra zaho zany tafalatsaka raisiko ohatra zaho dia nateny hoe zavatra iainako zany andalo aminahy. Ohatra tafalatsaka nanota zavatra ty teny hoe nisy zavatra goavana nandalo amiko ka hoe tafalatsaka mamaky an'io baiboly io tsy zavatra azo, mamaky an'io baiboly io tsy mahazo révélation mihitsy. Tena marina zany na dia za zany satria miala le fanahy masina. Ka ahoana lazaintsika nandray an'i Jesosy tsika, andray an'i Jesosy tsika tompy sy mpamonjy amin'ny fiainantsika kanefa tsika mamaky ny baiboly tsisy révélation azontsika, tsy normal zany. Ny zanak'Andriamanitra no tonga mamaky an'io baiboly io miteny aminao Jesosy, misy teny omeny Jesosy ianao ao, miteny aminao Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Nicodemus fariseo mpanapaka mahay lalàna nefa mbola nandeha izy nanontany tsy azon'le hevitra omeny Jesosy. Haleluya. Satria fantatsika ny fariseo fa nandeha amin'ny fombafomba fotsiny. Raha tsy ateraka indray izy ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra atsika raha tsy ateraka indray. Le ateraka indray dia le fahaterahana ny fahaterahana zany le
fanahy masina ao anatinao. Tonga olom-baovao anao le fanahy masina no mitoetra ao anatinao. Ao izay le fiterahan-jaza. Tasy misy ten'Andriamanitra izay manambara an'izay atao amin'ny fanahy masina. Tsy tadidiko le izy. Izay zany hoe le fiterahana zany dia le fanahy masina ao anatinao. Ka rehefa ao le fanahy masina ao anatsika dia izy amin'izay mitarika atsika. Fa izay le hitako hoe mifampiankina ireo zavatra rehetrarehetra ireo voalaza ireo. Raha ohatra ianao ka tsy nandray injosa ianao nefa tsy mbola miaina amin'ny fahotana, tsy miala amin'ny ratsy dia tsy azo ny fanahy masina mihitsy ianao. Tsy ahazo ny fanahy masina. Na natao batisa ianao nefa mbola miaina amin'ny fahotana, tsy ahazo ny fanahy masina. Fa le izy nandray injosa tompo mpamonjy amin'ny fiainanao ianao miala amin'ny fahotana tahaka ny Zakaiosy, dia tao batisa ianao dia ao ny fiarahana amin'ny vavaka, ao ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra, ny fampianarana sy ny sisa, ao ny fanaovanao fahafolokarena, ao ny fanampianao ny mahantra, ao ny fanampianao ny ankonanao. Le fiainantsika andavanandro mihitsy io teneniny io hoe le fepetra zany ahafahantsika hoe moa ve hiainantsika amin'ny fahamarinana ireo zavatra ireo ary andehanantsika amin'ny fanetretena zany. Tena mandeha amin'ny fahamarinana antsika mampiatra an'ireo zavatra ireo. Ao ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, ao ny vavaka mitokana, fampiankina ireo zavatra ireo, ao ny fitiavan-namana, mifampiankina ireo zavatra ireo. Rehefa ao anatinao le fanahy masina amin'izay fotoana izay, ireo zavatra ireo mandeha arahinao, fiainanao ireo zavatra ireo. Dia le fankatoavana le fanahy masina. Ahoana moa ny ankatoavana amin'ny fanahy masina ianao ary tsy mandeha amin'ny fahamarinana? Tsy ankatoa ny fanahy masina mihitsy ianao, satria tsy hiditra ao amin'ny toerana tsy masina ny fanahy masina. Toerana masina ny toeran'ny fanahy masina. Toerana masina ny idiran'ny fanahy masina. Ka nandray injosa ianao nefa mbola mijangajanga, nandray injosa ianao mivavaka mandray fanasan'ny tompo sy nefa mbola mangalabadin'olona, tsy mitoetra ao anatsika fanahy masina amin'izany fotoana izany. Toerana tempolo madio no toeran'ny fanahy masina. Zay le hoe nateraka indray ianao. Nateraka indray zany ianao dia le hoe miala amin'le fiainanao teo aloha. Le fiainanao teo aloha, olom-baovao anao amin'i Jesosy. Amin'izay fotoana izay ny fanahy masina no mitoetra. Dia ahaizanao mankatoa azy. Nahoana moa ianao no olo mamaky baiboly no tsy azonao le izy satria mbola tsisy fankatoavana ny fanahy masina. Nisy niaina amin'ny fahotana ianao. Ka tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona tsy manana ny fanahy masina. Tsy afaka hitan'i Jesosy mihitsy. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, moa mahazo miditra ny kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jereo fotsiny Nikodemosy izay mpanapaka, fariseo, mahay an'io tenin'Andriamanitra io. Misy mahay ity tenin'Andriamanitra ity par filozofy, mahay ity tenin'Andriamanitra ity nana diplôma doctorat, mana diplôma maîtrise, nefa tsisy tahotra an'Andriamanitra. Jereo ny mpianatra tsy nahalala n'inona ny fanahy masina no nitarika azy. Samihafa reo. Samihafa ny fariseo sy ny mpianatra. Zay nahatonga ny fariseo nialona ny mpianatra satria ny mpianatra tsy nahay n'inona nefa manao hitory amin'izy ireo izay nandia fianarana sy mahay lalàna. Satria fombafomba tao. Satria fampianaran'olombelona tao. Fa ny fampianarana avy amin'Andriamanitra dia fitarihan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mitarika. Ahoana tsy alalany tsy fantany? Ahoana indray izy iterahany olona any anaty kibo iverina indray mandeha? Satria ilay fanahy masina no miteny ao.
lay Jesosy sy fanahy satria mbola tsy niakatra Jesosy nankany an-danitra dia mbola tsy tonga ilay fanahy masina ka tsy azo ny Nikodemosy ny tiany Jesosy ho teneniny eo. Zay na tonga Jesosy hoe mifaliana reo andreo mpianatra satria maro izy naniry tia hita zay hitanareo sy zay tia andre zay renareo nefa tsy nahazo an'izany, tsy nahita an'izany. Fa ny mpianatra nampahalalana ny zava-miafina. Itsika koa kehitriny nampahalalana ny marina, ny fahamarinana. Maro zay toko hoe maro no tsoina fa vitsy no fidina. Maro no tsoina mankany am-piangonana mivavaka fa tsy mahalala ny fahamarinana. Sambatra ianao raha mbola mampahalalana Jesosy ny marina. Sambatra ianao raha mbola ampandrenesana Jesosy ny boky ny fiainana fahamarinana amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Sambatra ianao mbola ampahalalana Jesosy hoe tsy mety ny zavatra ataonao, mpahafantarina hoe miala amin'io zavatra tsy mety io ianao, mandehanana amin'ny fahamarinana. Mbola mahatsiaro hoe sambatra ianao raha mandraika mino an'izany satria ny mahalala ny marina ianao mankatoa. Maro ny tsy mahalala, jamba. Maro ny nanaraka an' Jesosy, maro be dia be ny vahoaka nanaraka an' Jesosy, fa ny mpianatra no voafantina, ny mpianatra no voafidy. Halleluja. Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy mahazo, Jesosy mihitsy miteny hoe tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Galatiana 5 milaza ny fisarahan'ny nofo sy ny fanahy. Voalazany eo, voateniny eo daholo. Na tsy izy rehetra ary voateny eo. Ao anatin'ny Baiboly manambara, ny Baiboly rehetra manambara ny asan'ny nofo zay tokony alahantsika. Fa misaraka ny nofo sy ny fanahy. Ka raha tsy ateraky ny rano tsika dia ilay tenin'Andriamanitra manadio atsika. Ilay rano manadio atsika dia ilay tenin'Andriamanitra. Ilay tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Ilay tenin'Andriamanitra ny fampibebahana. Raha i tenin'Andriamanitra mampalala atsika ny marina. Raha tsy voasasana io tsika, tsy midina ny fanahy masina. Raha tsy ny tenin'Andriamanitra io no manadio manasa atsika, raha tsy ateraky ny rano dia fandehananao araka ny tenin'Andriamanitra. Fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Izay miaraka ny tenin'Andriamanitra sy fanahy masina io. Izay mahasabatra ny fanahy azy. Sabatry ny fanahy ty tenin'Andriamanitra ty sabatra atsika. Ny atahorany devoly ianao tsy hoe ianao mahay ny Baiboly ty antsipiriany, hainao ny dikany rehetrarehetra, tsy izay ny atahoran'ilay devoly, fa ilay tenin'Andriamanitra ao anatinao iainanao. Ilay tenin'Andriamanitra ao anatinao hitany hoe mandeha araka ny tenin'Andriamanitra ianao, iny ilay sabatra, izay mahasabatra an'ilay teny. Ity teny ity tsy ho sabatra fotsiny amin'izao ty, raha tsy andehananao, raha tsy arahinao. Na izy ianao amin'ny anarana Jesosy mivoaka sy ny sisa nefa ianao mandainga, nefa ianao mijangajanga, tsy sabatra amin'izay fotoana izay ity teny ity. No, tsy sabatra mihitsy, mahasabatra azy dia ianao ilay mankatoa. Amin'ny fotoana tonga ilay devoly hiady aminao. Tonga ilay devoly hanafoka anao, tonga ilay devoly hanafoka anao. Ohatra hoe hanafoka anao izy amin'ny raisitsika ohatra hoe hanafoka anao izy amin'ny fahatezerana, na amin'ny fialonana, na amin'ny fiatsaram-belatia amin'ny namanao anankiray. Ohatra hoe io namanao io nanao teny mafy ianao, nanafitohina anao. Mitafitohina anao, maha-olombelona anao, tezitra anao. Dia ambenana ilay devoly, ambenana eo ianao satria ianao fantany fa mahalala ny tenin'Andriamanitra. Dia zaho anefa ao anatiko ditra ty rahavavy ty ny teny zao na tafitohina Jesosy ao anatiko ao zany. Esoro amiko ilay fanafitohina Jesosy, esoro amiko ilay fahatezerana mba tsy ho tratrany ilay masoandro milentika. Jesosy meo ahy ilay fo ahy andefitra, Jesosy meo ahy ilay fo ahy amela heloka. Amin'iny fotoana satria eo ilay devoly miamby anao, izay ilay hoe sabatra ilay teny satria miaro ny tenanao ianao amin'iny fotoana iny. Dia tsy afaka miditra ilay devoly satria nampiasa ilay tenin'Andriamanitra ianao, dia namela heloka an'ilay rahavavy.
zay le atahorany devoly fa tsy hoe za mahay ten'Andriamanitra ty, za maminany be, za miteny amin'ny teny tsy fantatra, za mifadianina be, za ohatry zany. Ataotsika dingana, ataotsika le izy, ataotsika zany rehetrarehetra zany, fa ampiharitsika amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Izay le hoe rano manadio atsika le tenin'Andriamanitra miaraka amin'le fanahy masina. Amin'izay fotoana zay le fanahy masina ka atsika raha tsy mandeha araka an'ireo, raha tsy mankatoa le fankatoavana ihany koa. Ohatra zao le niraisiko ohatra teo, efa fantatro hoe nahafotoana le rahavavy sy ny sisa sy ny sisa, de fantatro le tenin'Andriamanitra nefa tsy nankatoa aho. Amin'izay fotoana zay koa le fanahy masina tsy miasa. Fantatro le tenin'Andriamanitra hoe mila mamela heloka, mila nefa za jusqu'à afaka pitsy jusqu'à zay zany le tenin'Andriamanitra teo, le fankatoavana ny fanahy masina. Zay zany le fankatoavana ny fanahy masina amin'ireo Jaona toko 7 andiny 7 hatramin'ny 15. Zany hoe tsy afaka miditra ny fanjakany lanitra ihany koa zany tsika raha tsy mankatoa ny fanahy masina, satria le fanahy masina dia le tenin'Andriamanitra ampiharitsika. Katoavana ny fanahy masina dia mitovy hoe fankatoavana ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Dia ny 12 farany Petra 12 farany dia hoe fandehanana araka ny maha-kristianina. Fandehanana araka maha-kristianina dia fandehanana fahamasinana, fahamarinana, finoana, fatahoran'Andriamanitra. Be dia be tsika mahalala hoe inona daholo ny zavatra hoe fandehanana maha-kristianina tsika: fahamasinana antiny, fahamasinana ivelany, hananana finoana, dia ny fatahorana an'Andriamanitra, dia fandehanana fahamarinana. Dia Hébreu toko fahafantatsika Hébreu 12:14, dia fampiarana ny finoana Hébreu 11:5, dia Galatiana 5:22 vokatry ny fanahy masina ireo rehetrarehetra ireo izay mila andehanantsika fanahy kristianina. Dia Matthieu 5:8 fahadiovan'ny fo, fahadiovam-po, satria izay tsy mahadiovam-po dia tsy hita an'Andriamanitra, izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hita ny tompo. Dia le vokatry ny fanahy masina mila hita amintsika kristianina. Galatiana toko 5 andiny 12. Dia Hébreu 11:5 dia le fandehanana amin'ny finoana. Ao amin'ny Hébreu 5 io Hébreu 11 jafady manambara ny finoana vavakavakintsika hatramin'ny farany, fa finoana foana ny ambarany ao, ny herin'ny finoana zany. Andiny 15 io vakiko eo finoana no namindrana any enoka tsy hiarany fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindra an'Andriamanitra, fa talohany namindrana azy dia nambara fa nakasitrahan'Andriamanitra izy. Zany hoe finoana no namindrana azy zany tsy hiarany fahafatesana. Andriamanitra mihitsy zany namindra azy noho n'inona? Satria olona nandeha araka an'Andriamanitra izy, olona natahotra an'Andriamanitra. Izay hoe arovan'Andriamanitra tsika rehefa mandeha, fatahorana azy. Dia hitantsika koa eo amin'ny 7 miteny izy mandiny 9 azafady, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mpamaly soa izay rehetra mitady azy. 7 finoana no anamboarany Noa samby fiara amonjena ny ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita, koa
Koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Ahitantsika zany ilayntsika ihany koa ny finoana maha-kristianina satria raha tsy ao ny finoana tsy mahavita raha voantsika zany tsy mandeha araka ny finoana tsy arahintsika asa le finoana dia tsy azoantsika sitraka avy amin'Andriamanitra. Maty le finoana fa mila arahintsika asa le finoantsika an Jesosy. Ohatra zao noa eto ny tenenan Jesosy amboariny samby fiara. Amboariny samby fiara. I noa raha ohatra ka tsy nanana finoana izy tsy namboatra an'io. Tsika mandritra ny 4 taona nanamboarany noa le samby fiara. Eo dia le amin'izao vanandro ianantsika zao ihany koa. Izao le ijereny Jesosy ny finoantsika satria mihamafy le fiainana dia jereny ny finoantsika hoe mbola hahazona Jesosy hatramin'ny farany ve tsika. Marobe efa mihintsana, marobe nefa miverin-dalana noho ninona satria le finoana efa miala. Zay mahatonga ny teniny eo amin'ny Luka 7:20 milaza izy raha tonga zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany, le finoana. Satria i Noa no nitahotra ny an'Andriamanitra zavatra mbola tsy fantany. Tsika zao tsy sahalala hoe oviana le fiavian'i Jesosy. Tsy afantatra tsika hoe oviana ny zavatra inona aby ny zavatra hitranga. Miteny Jesosy isiny, miteny manome révélation no fahitana. Isiny bomba hipoka, isiny ady, isiny guerre, isiny mosary. Fa nahoana tsika no mitory manambara an'izany? Noho ny finoana ao anatintsika ny Jesosy. Noho ny finoantsika ny Jesosy fa hitranga zany zavatra zany, hisy zany zavatra izany. Dia inona ny ataontsika? Ny mibebaka, ny mitady an'i Jesosy, ny manambara, ny mitory mampalala ny olona rehetra. Nefa zavatra tsy fantatsika na ahoana ny fitrangana na inona ny hitranga tsy fantatsika zany. Fa noho ny finoantsika ny Jesosy dia manambara antsika mitory. Dia manambara antsika mitory amin'ny olona rehetra. Eo zay le fanamboarana ny samby fiara tahaka ny Noa. Finoana nanamboarany Noa ty samby fiara ty finoana. Aman-taonany. Mbola tsy tonga ihany. Aman-taona. Aiza ihany le safidrany tenenin Jesosy, tenenin'Andriamanitra. Aiza ihany hoe aringana zao tontolo zao namboatra. Fa nataony Noa satria tao anatin'le finoana hoe ho avy zany fotoana zany na oviana tsy maintsy ho tonga. Izany koa le vaninandro iainantsika ankehitriny. Na tiantsika na tsy tiantsika ho tonga zany fotoana zany. Ho avy ny fiavian'i Jesosy. Fa alohan'izany rehetra zany maro ny zavatra hitranga. Dia zay le finoana ao anatintsika mahatonga antsika mitory. Le finoana ny Jesosy ao anatintsika. Fa rehefa tsy ao le finoantsika dia maty. Rehefa antsika tsy manam-pinoana tsy vitantsika na nitory, tsy vitantsika na hampalala ny olona, hanambara amin'ny olona hoe ho avy Jesosy, isy ny zavatra iseho, zao ny révélation, zao ny nofy hitako, zao ny fahitana hitako. Nohony ilay finoana ao an'i Jesosy na dia tsy fantatrao ny zavatra hitranga. Na dia tsy fantatrao oviana le fotoana. Izay le finoana. Ka voavonjy Noa sy ny zanany. Satria ny olona ny ome, ny olona ny nanaratsy, ny olona ny maro, ny hoe lasa adala sy ny sisa. Fa izy nanamboatra ny samby fiara. Eo le fanamboarany ara-panahintsika. Eo le fanamboarany ara-panahintsika alohan'ny hiavian'i Jesosy. Manamboatra, manamasina, manamarina ny tenantsika isan'andro. Noho ny finoantsika azy. Fa raha tsika tsy manam-pinoana, mihaino fotsiny tsika fa tsy manatanteraka. Zay le finoana maty. Finoana nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azy no lova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Zay le izy efa narahantsika an Jesosy ty tsy fantatsika na mandeha aiza ihany ary izy zany. Fa velao foana Jesosy anatanteraka an'izay hitondrany antsika. Fa tsika mila manontany an Jesosy, inona ny sitraponao? Tsy hoe miandry fotsiny amin'izao tsika dia zay. Hoe sitraponao dia vita dia miandry. Sitraponao tanteraka fa ao anatin'ny vavaka fitadiavanao azy no alalanao ny révélation hitondrany Jesosy anao hoe ato ny lalana misy anao, ato zao no ataonao. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azy no lova
Tsy fantan'ny Abrahama aiza zany tany zany, ahoana ny momba ny tany any, inona ny zavatra hitranga any, tsisy fantan'ny Abrahama. Fa nandeha izy noho ny finoany an'Andriamanitra izay niteny aminy hoe mandehana any amin'ny tany izay olovanao meko anao, na fohina hatramin'ny ankohonany. Ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Tsy fantatsika izay alehantsika, tsy fantatsika eo ahoana. Inona zavatra hitranga eo aloha koa tsy fantako Jesosy. Fa zaho mino anao, matoky anao, miankina aminao. Inona mitranga dia anao ao Jesosy. Zay le finoana. Zay le finoana. Finoana ny vahiniany. Tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana toy ny any an-tanin'ny olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izy an-teny fikasana izany. Fa nanantena azo ny tanàna misy fanorenana izy. Andriamanitra no tompo marika sy mpanao izany. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahajaza izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Be deaibe io hatramin'ny farany afaka vakintsika. Be deaibe ny finoana izay mampahery atsika. Raha ohatra ka ianao tsy manana finoana, efa maty ny finoanao, velom-belo amin'ny Jesosy indray ny finoanao. Zay ny vavaka atsika teo zany. Zay le vavaka atsika teo, hitombo ny finoantsika an Jesosy, hitombo ny fitiavantsika an Jesosy, hitombo, hiverina amin'ny fitiavana voalohantsika, hitombo ny fifandraisantsika amin Jesosy. Amin'ny alalan'ny fankatoavana, mifandray zany tenin'Andriamanitra zany. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty, ny avian'ny maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra, sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Taranaky ny Abrahama. Be deaibe. Tahaka ny kintana tsy voaisa, fasika tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina. Fiasan'Andriamanitra zany. Isara zay tsy nanampo hoe fa lehibe fa tsy teraka tsony. Teraka zay le finoana. Finoana mila mana faharetana atsika. Io finoana io miaraka amin'ny faharetana. Satria tsika raha tsy maritra, tsy manana an'io finoana io tsika. Olona manana finoana zany olona maharitra. Maharitra. Maharitra ny zavatra tsy hitanao maso. Zavatra inonao zany zavatra tsy hitanao maso. Zavatra efa hitanao maso ve dia mbola ino an'io koa anao? Fa hitanao maso izy. Fa zavatra mbola tsy hitanao tsy fantatrao. Tsy fantatsika hoe vina Jesosy tonga, tsy fantatsika hoe ahoana zavatra ho avy sansisa, fa inoantsika zay zavatra satria mbola tsy hitatsika. Dia minitsika fa ho avy Jesosy. Minitsika. Fa ny zavatra rehetra lazainy dia tanteraka. Tanteraka izy ankehitriny. Amen. Amen. Zay zany le tenin'Andriamanitra. Fandehanana famasina moa efa fantatsika. Voalaza foana isaky ny mitoreto dia matetika averimberiny famasinana, famarinana, fatahorana n'Andriamanitra, satria ny volam-pahendrena izy dia ny fatahoran'Andriamanitra. Satria tsika raha tsy matahotra an'Andriamanitra dia tsy manana fahendrena. Lasa fahendrena zao tontolo zao na raha tsika. Fahendrena zao tontolo zao dia le misy fiatsaram-belatsihy, misy kolikoly, mitady sitraka. Fa le fahendrena avy amin'Andriamanitra dia tahotra an'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamarinana. Amen. Zay zany le Petra 2:20 izay mila ananantsika kristianina hita amintsika. Le izy tsy hoe atao tsenjery mananka antsika tany an-dakilasy, nanao tsenjery dia hoe tsy maintsy iny atao tsenjery dia lasa manao ino moa le fitenina zafady hoe tsenjery maimbo. Tsy atao tsenjery io fa iainana.
iainana le izy, iainana ary andehanantsika mihitsy araka an'ireo zavatra ireo fiainantsika andavanandro ireo voalaza ireo, fiainantsika andavanandro maha kristianina mihitsy ireo. Misy 12 zany hoe nandraisanao Jesosy tamin'ny fiainanao, fiarahana mivavaka, batisan-drano, fikarakaranao ny ankonanao, ny évangélisation, famakina ny tenin'Andriamanitra, vavaka mitambatra, vavaka irery, famakina tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fifadikanina io fahadiniko ny teny anazy ao anatiny koa fifadikanina, fanampina ny mahantra, fahafolokarena, fitiavanamana, fakatoavana ny fanahy masina, fakatoavana ny tenin'Andriamanitra, fakatoavana ny fanahy masina dia fakatoavana ny tenin'Andriamanitra satria miaraka reo, tenin'Andriamanitra ny fanahy masina satria ny teny dia Andriamanitra. 12 fandehanana araka maha kristianina antsika, fandehanana maha kristianina zany hoe obligatoire zany reo zavatra reo ankatoavintsika sy arahintsika. Fahamasina fahamarina fataon'Andriamanitra fandehanana amin'ny finoana, fahamasina efa fantatsika hoe mandeha fahamasina ianao zany dikan'izay ianao tsy miaroaro amin'ny fahotana, fahamasina ianao misaraka amin'ny fahotana, fahamarina ianao dia mijoro amin'ny marina, fatahoran'Andriamanitra dia matahotra ianao na misy mahita na tsisy mahita. Tsy anoloan'ny pastera ianao vao matahotra, anoloan'ny pastera ianao vao mody masina, zavatra zay dia fiatsaram-belatsiho natrehan'Andriamanitra. Amen. Hivavaka antsika amin'ny fotoan'izao, tsika hivavaka antsika mba tena andeha araka an'ireo zavatra rehetra voalaza teo ireo zay, hoe tena nandray an'i Jesosy marina ve ianao? Izasa ianao moa zany tsy manadino ny fiarahana mivavaka ve ianao? Vita batisan-drano ara-dalàna ianao, le batisa eto adino tokoa nanazava an'izay satria maro manao batisa nefa avy eo izy mbola manao ny ataony ihany. Tsy ariavana malala ianao natao batisa, tsy azontsika atao tsony miaroaro, tsy azontsika atao tsony miaroaro amin'ny fahotana rehefa natao batisa ianao. Dikan'ny batisa zany anie mandevona ny fanana ny mandevona ny otanao, mandevona ny otanao any anaty rano, hoe alevina anao ny ara-natsanganao amin'ny Kristy, ny ara-natsanganao amin'ny Kolosiana 4 dia katsao ny zavatra any ambony manomboka eo dia ny zavatra ny lanitra. Ka natao batisa ianao nefa ianao ny batisan-jaza tsy izy, batisan-jaza atolotra ianao le batisan-jaza, le batisan-jaza zany hoe fanolorana anao hoe iny ianao, fa zany hoe tsisy batisan-jaza ao amin'ny Baiboly. Zany atao batisan-jaza mbola nanao batisan-dehibe ato dia fa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainao. Ka tsy voafitaka antsika satria fepetra lalana idirantsika amin'ny lanitra le batisa. Mila manao batisa ny rano, olon-dehibe natao batisa. Dia rehefa anao batisa ihany koa zany aoka tsy voafitaka antsika atao batisa tsisy fampianarana, tsisy ninona alohan'ny zany anao batisa. Maro be ny zavatra nampahalalan'ny tompo ahy vao zay nanao batisa, nianatra izay mpanompon'Andriamanitra zay mpanompon'Andriamanitra izy tany Canada nianatra zay tamin'ny Zoom. Maro ny zavatra nampianariny anay. Ka misy manao batisa nefa izy mbola ao anatin'ny zavatra mbola fiainany ihany, fiainany teo aloha. Batisa zany ianao efa olom-baovao amin'i Jesosy. Mitovy le hoe raisiko ohatra zao miconfirme amin'ny FLM matao confirmation mandray ny fanasan'ny tompo nefa mbola mena foto ary be dia be koa amin'izao manao confirmation hoe atao confirmation nefa mbola ao anatiny fahotana
mbola miaina amin'ny fijangajangana fangalara-badin'olona, mbola ao anatin'ny fisotroana toaka, zava-pona iny mila manao batisa, dia anao batisa impira zany ianao intelo inefatra, vonona ianao nao batisa dia miala amin'ny ratsy rehetra, tsisy mifangaroaro tsony. Zay le hoe batisa, fa tsy hoe atao fotsiny re zay fa nanao batisa irasoa dia anao batisa koa za. Non, tsy kilalao le izy, tsy kilalao. Adiny Jesosy tsika, hoy izy tsika hitsangana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra tsika dia hoy izy hoe tsika hoe natao batisa nefa tsika ao anatin'ny fisotroana toaka fijangajangana. Vavaka tsika. Minao fa voaraitsika zay rehetra voalaza teo zay zaho nandray ianao koa nandray. Ivavaka tsika mba tena hoe ho feno an'ireo fepetra ireo tsika, omeny Jesosy antsika ireo mba tena andehanantsika araka an'ireo zay voalaza rehetrarehetra ireo teo. Hangataka atsika omeny Jesosy antsika, ananantsika fahendrena, aizantsika mandeha araka ny sitrapony amin'izay rehetra voalaza teo zay. Ivavaka atsika. Ngatao mitombo, inona ny mbola tsy vitanao am'ireo? Za manandrify ianao, manandrify ianao. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao lehibe indrindra zay Jesosy ny amin'ny teninao izay nomenao anay teto. Misaotra Jesosy fa tsara ianao le Andriamanitra teny, ianao ny Andriamanitra tompon'ny teny no ny teny Jesosy malalo. Na za dia nandray teny avy aminao Jesosy malalo. Misaotra Jesosy fa tianao tokoa zay Jesosy anaraka ny fepetranao, tianao tokoa zay andeha amin'ny fahamarinanao Jesosy malalo. Jesosy aoka zay mba tena ho nandray ianao tokoa, aoka zay mba tena ho tafahoana aminao tokoa Jesosy malalo, ka hisaraka amin'ny ratsy rehetra. Tompo malalo, zay rehetra mbola tsy vitako amin'ireo fepetra zay takinao amiko Jesosy malalo. Tompo, tsy vitako zany fa mila ny fanainao masina, mila ny fanainao masina tanteraka an'izany Jesosy. Ataovy pakatoa ny fanainao masina Jesosy, ataovy pakatoa ny teninao Jesosy malalo. Ataovy kristianina mandeha fahamarinana sy ny fahamasinana fahatahorana anao Jesosy. Ary ihany koa Jesosy tena hoe andeha araka ny finoana tahaka an'ireo mpanomponao fahiny Jesosy zay nandeha tamin'ny finoana i Abrahama, i Noa, Enoka, zay koa Jesosy ataovy mandeha araka ny finoanao Jesosy malalo. Jesosy malalo, Jesosy manomeza sahaza ho anay ihany koa ianao Jesosy. Meo anay ilay sahaza afanay manampy ny sahirana ny kambotony mpitondra tena, afanay manao ny fahafolo-karena, afanay Jesosy manampy ny ankohonanay Jesosy. Ataonao ahoana moa manome ny hafa nefa ny ankohonanay Jesosy tsy hitanay Jesosy malalo. Meo ny sahaza izay Jesosy. Tompo malalo, ataovy ihany koa zay ho mpianatra andeha hitoro ny filazantsara, ataovy mpianatra andeha hitoro ny filazantsara no izanay za Jesosy malalo. Halleluja. Sotra Jesosy, sotra Tompo malalo, sotra Jesosy. Sotra anao zay fanamangy anay ianao amin'izao alina izao, namangy anay tamin'ny teninao Jesosy malalo. Sotra Tompo. Ataka koa zay Jesosy malalo mba tsy hanadiny fiarahanay mivavaka, ny fiarahanay mivavaka amin'ireo raha vavinay, ny mpiara manompo aminay Jesosy, zay natambatra ho ray aminay Jesosy. Aoka zay Jesosy tsy hisaratsaraka, aoka zay iray saina Jesosy, aoka izay iray fo Jesosy malalo amin'ny fanarananao, amin'ny fiarahana mivavaka, satria ny vavaka dia tadiavinao, mivavaka tsy arorom-paratina, ho vavaka tena hiakatra any aminao Jesosy malalo. Mangataka ihany koa zay Jesosy mba tena omenao fotoana Jesosy, ahafanay mamaky ny teninao, ahafanay mandinika ny teninao Jesosy malalo.
Ora baba baba shararara. Ora baba baba shararara. Ora baba baba shararara. Dararara baba shararara. Ora baba baba shararara. Jesus mararo. Taovana fiainam-bavaka ihany koa zay Jesosy. Ana fiainam-bavaka mitokana, ana fiainam-bavaka mitokana firaisana aminao Jesosy. Anana fifandraisana aminao. Avita mifadianina Jesosy. Ame hery zay Jesosy. Tsy vitanay zany raha tsy ny fanainao masina. Tsy vitany reharehanay. Tsy vitany firiariana satria ny fifadikanana dia ilaina fitokanana, firaisana aminao, fivavahana mitohy zany tadiavinao Jesosy aminay. Averenao amin'ny fitiavana voalohany zay Jesosy. Averenao amin'ny fitiavana voalohany zay Jesosy. Riaboskera baba. Marabos sararara. Ora baba sararara. Ora baba sararara. Oja baskera baba baba. Mifuni zay Jesosy. Mifuni zay Jesosy. Raha tsy navitany vavaka, raha tsy navitany fadiana. Mifuni zay Jesosy raha variana Jesosy. Varimbarina Jesosy mifuni zay. Mifuni zay Jesosy malalo. Raha tsy navitany andinika ny teninao. Mifuni zay Jesosy. Raha tsy navitany nanampy ny ankohonanay. Mifuni zay Jesosy. Raha tsy navitany anao ny fahafolo-karena. Mifuni zay Jesosy. Raha tsy navitany nanampy ny mahantra. Mifony zay Jesosy. Mifona dada balalo. Fona fa mbola miaroaro faratsiny zay. Mbola miaroaro faratsiny zay Jesosy. Tsy mankatolo fanainao masina. Mifony zay Jesosy. Mifony zay fa mbola tsy mandeha mifamarinanao sy ny fahamasinanao. Tsy mijoro zay Jesosy. Mbola miovaovy zay Jesosy. Mifony zay fa mbola tsy mandeha amin'ny finoana. Mbola maty ny finoana aty anatinay. Mifony zay Jesosy. Araboshararara. Ora baba 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 sararara. Araboshararara. Hallelujah. Solta Jesus. Solta Jesus. Solta Jesus any amin'ny teninao. Solta Jesus. Ataovy vehivavy matahotra anao zay. Ataovy lehilahy matahotra anao zay. Ataovy vehivavy tia vavaka izay. Ataovy lehilahy tia vavaka izay. Ataovy tia anao zay. Ataovy anakaiky anao isan'andro izay Jesosy io. Ora baba baba baba. Amboaro Jesosy ny fitonanay. Fa raha zay manokana Jesosy dia tsy mahay na ny mandatra ny fotoananay na ny programanay. Jesosy malalo. Meu hevitra zay fanahy masina. Torohevitra zay fanahy masina. Fa ianao dia ilay fanahy ny fahazavan-tsaina. Ianao dia ilay fanahy ny fahalalana. Ilay mpanolon-tsaina. Ilay fanahy ny fahendrena. Meu hery izay. Meu fahendrena izay. Meu fahazavan-tsaina izay. Meu fahalalana izay fanahy masina. Halleluja. Meu anay ihany koa ilay vokatry ny fanahinao masina Jesosy. Ilay vokatry ny fanahy masina izay voalasa amin'ny Galatiana toko fahatelo. Dia ilay fitiavana Jesosy. Aizanay mitiny namanay. Aizanay mitiny hafa. Aizanay mandefitra. Aizanay mamela heloka. Oh rabababa shirarara. Oh rabababa sararara. Oh rabababa sararara. Andiananay famasinana Jesosy. Andiananay famarinana Jesosy. Andiananay fatahorana. Hallelujah. Misaotra Jesosy. Amen, amen, amen. Hiditra combat spirituel atsika. Androka ny devoly ny asan'ny maizina rehetra atsika. Androka ny asan'ny satana rehetra atsika. Izay rehetra mamatopatotra atsika. Ianao mahalala hoe inona no mamatotra anao. Inona mamatotra ny ara-panahinao. Mila afaka ianao. Mila afaka izaho. Satria Jesosy tsika dia mpanafaka. Ilay Jesosy tsika dia mpamonjy. Mpamonjy atsika izy. Mpanafaka atsika izy. Ka na voafatratra zany fanahintsika. Na voafatratra zany fanahintsika. Anafaka atsika Jesosy. Anafaka atsika izy. Raha manaiky tsika. Raha manaiky tsika andeha hanao ny marina. Raha manaiky tsika andeha amin'ny fahamarinana. Raha manaiky tsika andeha amin'ny fahatahorana azy. Vonanafaka atsika izy.
amin'izao fotoan'izao tsika angataka ny fanahy masina tsika, angataka ny afontsika, angataka ny herintsika, hidina meno atsika amin'izao fotoan'izao, angatao ny hery ny fanahy masina meno anao, aza vela raha tsy feno anao, aza vela raha tsy feno ny afo ny fanahy masina ianao. Oh halleluja, fanahy masina midina ianao, midina meno anay, fenoy ny afonao zay fanahy masinao, ny amin'ny lohanay, ny amin'ny lelanay, ny amin'ny masony tarana tongotra fonay, fanahy masinao koa ny afonao, lay afo mandevina, lay afo mandoro, ameno anay, lay andosina ny fahavalo, lay andosina lay satana, fenoy ny afonao zay fanahy masinao, fenoy ny afonao zay fanahy masinao, oka ny afonao meno anay. Halleluja, halleluja. Ny afonao zay fanahy masina, afafantsika ny afo ny fanahy masina amin'ny toerana misy atsika, amin'ny trano misy atsika, afafazo ny afo ny fanahy masina, lay afo ny fanahy masina lay mandoro, lay afonao fanahy masina, afafako amin'izao toerana zao, afafako amin'izao toerana zao ny afonao fanahy masina. Ny afonao fanahy masina amin'izao toerana zao, ny afo ny fanahy masina, afafako amin'izao trano zao, afafako ny amin'ny rindrina, ny amin'ny varavarankely, ny amin'ny varavarana, afafako ny afonao fanahy masina, ny amin'ny chambre, ny amin'ny toilette, na cuisine, afafako ny afonao fanahy masina, lay afo mandoro, lay afo mandevina, lay afo mandrava, lay afo ny fanahy masina. Halleluja, ny amin'ny rivotra amin'izao trano zao, ny atmosfera amin'izao trano zao, ny afo ny fanahy masina afafako, ny afo ny fanahy masina afafako, ny afo ny fanahy masina afafako. Halleluja. Afafantsika ihany koa ny rano Jesosy, ny rano Jesosy afafantsika amin'ny tenatsika, afafantsika amin'ny toerana misy atsika. Halleluja. Fanahy masina, fanahy masina efa eto ianao, mila ny rano zay Jesosy, mila ny rano zay Jesosy, dia lay rano lay masina, lay rano lay mahery, lay rano tonga afo mikorina ny anatina ihany, mikorina mivatana ihany, ny rano Jesosy Kristy tompo venina avy Nazareta, ny rano Jesosy tonga afo amin'izao fotoan'izao, ny rano Jesosy korina masoko, ny lelako, ny sainako, ny tarako, ny tongotro, ny foko, ny rano Jesosy afafy amin'izao trano zao, afafy amin'ny toerana, ny amin'ny toalette, amin'ny chambre, amin'ny cuisine, ny rano na afafy amin'izay rehetra ampiasainay, amin'izay rehetra kasitananay, amin'izay rehetra teneninay, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano tonga afo amin'izao fotoan'izao, ny amin'ny lelanay, ny rano Jesosy Kristy tompo venina avy Nazareta, afafy amin'ny atmosfera amin'izao trano zao. Ny rano Jesosy afafy amin'ny manodidina zao quartier zao tanàna zao, ny rano Jesosy afafy any amin'ny toerana maro samihafa, eny an-dalana, any amin'ny toerana fifamoivoizana, afafy ny rano Jesosy any amin'ny hôpitaly. Jesus, Jesus, Jesus. Riarikabo shekara bababa, rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny korina any amin'ny hôpitaly, ny korina any amin'ny hôpitaly, afafako ny rano Jesosy any amin'ny fiangonana rehetra, ny rano Jesosy any amin'ny tsena, afafako ny rano Jesosy any amin'ny bureau, afafako ny rano Jesosy any amin'ny toeram-pandiza, ny rano Jesosy. Jesus, kargabo shera bababa sarara, oh rababa sarara, riabaskera bababa skera rara, bo shara bababa skera rara. Oh Saint-Esprit, merci. Yara bo shara bababa sarara. Oh hallelujah, hallelujah. Amin'izao fotoan'izao tsika androka ny asan'ny devil rehetra. Hallelujah, androka ny asan'ny baisa rehetra. He sakarababo sararara, maskerabo sharababa. Ny fanahintsika naiza mamatra ny fanahintsika, na ny anaty rano, na ny anaty fasana, na ny anaty ala. Jesus, naiza na ny anaty serikaina, na ny anaty fasana, i rano Jesosy Kristy tompo venina avy Nazareta anala ny fanahintsika. Halleluja. Hanala ny fanahintsika, naiza matora ny satana ny fanahintsika, ho afaka amin'ity alina ity, ho afaka amin'ity alina ity ny fanahintsika. Halleluja. Mandidy ny asan'ny devil rehetra, ny asan'ny satana rehetra, izanizana matra ny fanahiko any anatin'ny fasana, any anatin'ny rano, anaty ala, any anatiny, any ambany tany, naiza ny fanahiko miala miavy any amin'ny anaran'i Jesosy
tonga avy any fanako amin'ny anaran'i Jesosy. Toroko amin'ny ran'i Jesosy. Toroko amin'ny ran'i Jesosy. Toroko amin'ny ran'i Jesosy. Toroko amin'ny ran'i Jesosy. Zay rehetra mamatipatitra ny fanako. Na iza matorana reo ny fanako na ny anaty fasana mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venona fenazaiza. Na ny anaty botay, na ny anaty vilany, na iza anaty kalibasy, na iza ny ninona ampiasanareo. Ravana amin'ny ran'i Jesosy. Ravana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Ary atsipena andavakiny elo. Atsipena andavakiny elo ny asan'ny maizina rehetra. Harabosaika rabosera bababosara babababosara rara. Hora babababababosara. Jesus. Niza makany fananay. Niza makany fananay. Niza mamatotra ny fananay. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Hallelujah. Harababababosara babababa. Sa mivavaka eo mahita misy olona mandoara. Jesus. Hallelujah. Babababosara bababababababa. Misy olona mandoara. Hallelujah. Iza nakany fanatsika. Iza satria ny Satana dia mpangalatra. Satana dia mpamono, mpandainga. Ka ninona nian'izy ireo. Ninona nalain'izy ireo amin'ny fanatsika. Arko rabashika rabababababababa sarabababababababa sar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 a. Riabaskera babababababa serararararararara. Jesus yabasi Adonai Elohim Al Shaddai babababa sarabababa. Eto ny fanay masina babababa sarabababa. Andrava ny asan'ny Satana rehetra. Andrava ny asan'ny maizina rehetra. Inona zavatra nalainareo no hoaninareo. Rava amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Torana amin'ny ran'i Jesosy. Atsipena andavaky ny elo. Atsipena andavaky ny elo. Rava ny asanao Satana. Rava ny firongana entanao rehetra. Riabaskera bababo sarabababababa skera bababa. Hallelujah. Hallelujah. Bababababa skera basharaba. Amin'izao fotoana izao tsika nidroka ny asan'ny devil rehetra, ny fanay fahatezerana, fanay ny avinavina, fanay fiatsaram-belatsy, izany rehetra izany fandrika atao Satana andavoana antsika, fanay fanafitohinana ny fitiavana izany rehetra izany. Roao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hovena avy azy rehetra. Roao ny asan'ny devil rehetra. Toroko amin'ny ran'i Jesosy. Toroko amin'ny ran'i Jesosy. Planareo rehetra. Fanay ratsy rehetra. Fanay fahatezerana rehetra. Fanay fialona fiatsaram-belatsy rehetra. Rava ny asanao Satana. Rava ny fironganentanao rehetra. Tipiko any andavaky ny elo. Any andavaky ny elo. Any amin'ny fahavereza any anjara toerana misy anareo. Rava ny asanao rehetra. Fironganentanao rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Rava ny asanao fironganentanao rehetra. Fanay fialonana, fanay fahatezerana, fanay ny avinavina, fanay friariana. Rava torana amin'ny ran'i Jesosy. Tipena andavaky ny elo. Tsy manakety, tsy manam-pahefana eto. Rava ny asanao rehetra. Maskera baba. Hallelujah. Oskara baba baba. Rava ny asanareo Satana. Rava ny fironganentanareo rehetra. Hallelujah. 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 Mazao fotoana izao tsika ndroka tsika ny fanay rehetra, fanay zazavavin-drano, fanay rehetra any anatin'ny rano, maka endrika any anatin'ny rano, ao maka endrika voay, ao maka endrika trondro, maka endrika fia, fanay zazavavin-drano rehetra. Hallelujah. Fanay Jezabela rehetra, ny reny delakoty rehetra amin'izao fotoana izao tsika. Hallelujah. Ny rano Jesosy avavintsika eny anaty rano.
naiza na rivière na mer afatsika ny rano Jesosy karabosha rababa seda fafiko ny rano Jesosy fafiko ny rano Jesosy fafiko ny rano Jesosy ny anaty rano rehetra ny rano Jesosy ny rano Jesosy ny rano Jesosy afafy rano Jesosy riaba skera baba sara baba harabo sara baba kera basera bosha baba rava fruga neta rorieta turo com rano Jesosy fareza zavavitra rehetra rava ny asarao fareza zavavitra rehetra turo com rano Jesosy itongotra matana ro turo com rano Jesosy ekaina turo com rano Jesosy tapako amin'ny sabatra ny herin'ny fanay masina rava ny asanao izaniza maka endrika zazavavin-drano izaniza na olona maka endrika zazavavin-drano toro com rano Jesosy toro com rano Jesosy nizaniza ampiasaina rao rava amin'ny rano Jesosy rava amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy babababa fanay Jezabel rehetra fanay Reine de la Côte rehetra fanay ny voay rehetra rava torana amin'ny rano Jesosy fanay ny fiatondro rehetra ampiasaina rao rava torana amin'ny rano Jesosy tipena andavaka ny elo any anjara toerana misy anareo tsy manam-pahefana eto nareo rava ny fronganeta nareo miala amin'izao trano zao torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy torana amin'ny rano Jesosy tipena andavaka ny elo harabosi karabababa Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amizao droga ny fanahy biby rehetra fanahy maka endrika liga maka endrika saka maka endrika aomby maka endrika liona maka endrika dragon serpent zany rehetra zany torantsika amin'ny rano Jesosy hera babababababa sena bababa omaly zany ranofy misaka be saka eo nanenjika fa nanenjika izy nraisiko le saka natotako amin'ny tany nify nipotaka tsy haiko hoe nakaiza daholo amen fa izy ny fanay ratsy le izy tena hoe azoko amin'ny tana le izy natotako amin'ny tany satria nanenjika tsy haiko hoe ahoana nanenjeny anahy fa izy efa azoko amin'ny tanako sady natotako amin'ny tany fa rehefa avy eo nahita ny saka hafa koa niditra avy any zay le hoe mafanay ratsy azy mila tsika miady foana satria ny maty misy koa ny hafa ka amin'izao fotoan'izao tsika mbola hiady handroka ny asan'ny devoly rehetra satria izy ireo misy izy ireo olona maka endrika piso misy izy ireo olona maka endrika dragon olona maka endrika vorona zay mahatonga misy hoe mpamosavy raha tsika zao malagasy tany Madagasikara mahatsapa atsika rehefa tonga rehefa hoe misy mpamosavy zany de misy vorona maneno le vorona le mpamosavy io maka le endrika ao le saka manao defa manafika izany de le feona saka eny le mpamosavy mihitsy io maka endrika le saka. Alléluia. Jesus. Rikura bashika da baba ravany asanao satana. Ny saka rehetra zay manenjika, ny saka rehetra zay mitaditady anenjika, ny saka rehetra ravako amin'ny herin'i Jesosy tovenina avy Nazareta, toroko amin'ny rano Jesosy, toroko amin'ny rano Jesosy, potipotika amin'ny herin'ny rano Jesosy tovenina avy Nazareta. Tsisy heriny anao, rava ny herinareo rehetra, rava ny herinareo rehetra. Ny fanahy ratsy rehetra maka endrika alika, maka endrika saka, rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovenina avy Nazareta. Fatro amin'ny rano Jesosy, fatro amin'ny rano Jesosy. Tripoko any andavaka ny fanahy omby, lion, fanahy léopard, fanahy
crocodile, ny fanahy grenouille, ny fanahy saboketra rehetra, rava torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, fatra amin'ny rano Jesosy, tipiko ny andavaka ny elo, ny fanahy maka endrika liona, maka endrika dragon, serpent, rava ny heriny Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta, torako amin'ny rano Jesosy, raha tipiko ny andavaka ny elo, tipiko ny andavaka ny elo, rava ny fironganentana rehetra, torako amin'ny rano Jesosy, ny fanahy ratsy rehetra maka endrika biby rehetra, ny fanahy maka endrika biby avy any amin'ny fera rehetra, torako amin'ny rano Jesosy, torako amin'ny rano Jesosy, raha tipiko ny andavaka ny elo, tsy manao kely, tsy manao mbaivana ria baskera baba, rava ny herinareo, rava ny herinareo, rava ny herinareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venona avy Nazareta. Ababos, rarararabos, hey, haleluya. Adrokatika, araboshara baba, fanahy manambady, fanahy manambady rehetra, haleluya. Zany vady ampakarina zany, tsika le vady ampakarina de tokony tsy esoeny zany tsony hoe mbola isy fanahy manambady anafika atsika, mbola isy fanahy manambady anafika atsika, satria ny vady apakatra atsika de Jesosy, ny vady ara-panatsika de Jesosy, fa le vady tsy vady ara-panatsika tsony ny fanahy manambady, misy izy reny olona fa maka endrika izy, olona mety hoe olona fatatsika mety akaiky atsika fa maka endrika olona izy, olona hafa ny alainy endrika, na izy devoly mihitsy. Haleluya. Raha vao mieriny Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta, tavatapao ny fifandraisana rehetra, raha mbola misy lien ifandraisantsika aminy, mbola misy ao zavatra anazy de verimberenany, amen. Fa isarao zany, ataovy divorce mihitsy. Haleluya. Ataovy divorce mihitsy, isarao mihitsy ny fanahy manambady, ny fanahy manambady rehetra tsy manan-kely, tsy manan-kely amiko hoe ny robe de mariée rehetra, satria izy ireo rehefa manafika de misy indraindray zany manofy ianao manambady, manao mariazy le satana manao mariazy aminao io le fanahy manambady, doro amin'ny rano Jesosy, séparé hoe raha vao zany tenenteneny hoe Jesosy za anao Jesosy, fofombadinao a Jesosy, tsisy olona manambady atsika ao anatin'ny nofy zany, fanahy manambady zany manao mariazy aminao, mila nilenao, mila doranao amin'ny herin'ny rano Jesosy sy ny afo ny fanahy masina, andoro ny taratasy rehetra zay nisoratan'izy ireo amin'ny tsika anatin'ny matory, tsy mahafantatra ninina, satria ny fanahintsika no alain'izy ireo, amen. Satria rehefa tsika matory tsy mahatsiaro ninina, rehefa matory tsika sara ny olona maty, de amin'ny fotoana iny manararoatra ilay satana, manararoatra maka ny fanahintsika, satria tsy tompony tenantsika tsika, zay mahatonga tsika mila feno vavaka tsika alohan'ny matory, mila feno vavaka tsika amin'izay fotoana zay ny fanahintsika miconnecte any amin'ny Jesosy foana, amin'izay fotoana zay ny fanahintsika afo ny manodidina atsika. Fa raha tsy zay tsika, lay devoly no manao mariazy, ny devoly no hitatsika, ka amin'izao fotoana zao doro amin'ny rano Jesosy ny taratasy rehetra, ny taratasy ataon'izy ireo, ny bague de mariage rehetra, ny robe de mariage rehetra, zany rehetra zao doro amin'ny rano Jesosy, doro amin'ny rano Jesosy. Haleluya. Eskara baba sararara, Jesosy malalo, i Andriamanitra any amin'ny aviny izy, lay mpiady maherinay, lay mpiady ny Israely, lay mpiady mamonjy anay ao anatiny satra, mamonjy anay ao anatiny loza, iskara baba sarababa, fanahy manambady rehetra, ny fanahy manambady rehetra zay manambady amin'ny alina, zay rehetra nanao taratasy, nanoratra taratasy anay,
torany amin'ny rano Jesosy zany, torany amin'ny rano Jesosy zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fenina fe Nazareta. Ny bague de mariage rehetra torany amin'ny rano Jesosy Kristy tompo fenina fe Nazareta. Tsy manambady ianareo tsy manambady ianareo ny vadina ny fofombadinay de Jesosy Kristy tompo fenina fe Nazareta. Torany amin'ny rano Jesosy, torany amin'ny rano Jesosy, torany amin'ny rano Jesosy. Ny robe de mariage rehetra, robe de mariage torany amin'ny rano Jesosy. Ny olona lainareo vavolombelona rehetra torany amin'ny rano Jesosy. Ny fanahy ratsy, ny devoletra lainareo miapangana izay tsy nanao mariage anao torany amin'ny rano Jesosy, torany amin'ny rano Jesosy. Atsipy nandavaky nilo, atsipy nandavaky nilo, any anjara toerana misy anareo. Halleluja. Rava ny fironganentanareo rehetra, rava ny fironganentanareo. Je divorce avec vous, je divorce avec vous, je pas marié avec vous, je marié avec Jésus-Christ vient de Nazareth. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika ny sakafo rehetra izay tafiditra any anatintsika, ny sakafo rehetra izay nohanitsika, ka sakafo misy code tafiditra any anatiny, misy caméra apetraka an'izy ireo. Na io sakafo hohanitsika io aza, io sakafo hitantsika io, raha tsika tsy mandidy mandroka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fenina fe Nazareta, zay mahatonga antsika mangataka ny rano Jesosy foana. Satria ny rano Jesosy na dia mihinana zavatra mahafaty aza antsika izy ny tenin'Andriamanitra dia horavana amin'ny rano Jesosy zany. Halleluja. Ka io tsy vitan'ny tena ohatr'izay ihany tsika, fa mila roahana mihitsy ary mila didina ary mila sotroina ny rano Jesosy. Anapotika satria misy kody ampidirin'izy ireo ao anatin'ilay vatantsika amin'ny alalan'ilay sakafo hohanitsika. Misy kody, misy caméra, de iny contrôlevan'izy ireo ny fiainantsika. Na iza ny alehantsika de iny zavatra tafiditra any anatintsika zany hitany hoe nandeha ary misy caméra de connecta any amin'ny toerana misy an'izy ireo. Halleluja. Ka oroahantsika, oravahantsika zany rehetrarehetra zany, sotrotsika ny rano Jesosy, ny rano Jesosy zany sotrotsika anatintsika any, andrava ny caméra rehetra, ny code rehetra ampidirin'izy ireo anatintsika any. Orava miherin'ny rano Jesosy, orava miherin'ny rano Jesosy. Halleluja. Na amin'ny anatin'ny matoritsika mamana sakafo atsika izy ireo anatin'ny matoritsika misy sakafo omen'izy ireo. Tsy sakafo omeny io, tsy sakafo aza mandeha matory dia mihinana be. Na matory ianao dia misotro kokana, misotro dikan'iny ran'olona no sotronao ary le olona no haninao. Raha vao manofy ianao misakafo matory ratsy be ho antsika kristianina, ratsy be ho antsika kristianina. Ka raha ny hinana anao zany natory ny hinana anao manofy mihinana, raha vao amin'ny rano Jesosy zany, raha vao amin'ny rano Jesosy, satria lasa ampiasain'izy ireo anao amin'ny alina, lasa tonga mpamosavy ampiasain'izy ireo amin'ny alina. Enao tsy mpamosavy, tsy manao fanafody, fa le fanahy anao no entin'izy ireo mandeha. Ka mila zany toherinao zay zavatra zay, mila ravana amin'ny rano Jesosy Kristy tompo velona fe Nazareta. Fa raha tsy zay anao lasa manidina mialina. Mpamosavy manidina, atsika tsy natao anidina. Halleluja. Andriamanitra ilay zanaka ary fanahy masina, gataka ny ranao zay Jesosy, gataka ny ranao zay Jesosy, ny ranao Jesosy korina aty anatinay, ranao Jesosy andrava ny sakafo rehetra tafiditra aty anatinay, ny sakafo rehetra tafiditra aty anatiko Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, miala ny kody rehetra, ny caméra rehetra tafiditra aty anatiko, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, ny kody rehetra tafiditra aty anatiko, ny caméra idireny izy ireo ny fiainako Jesosy, ny rano mandrava mandrodana zany, mandrava zany aty anatiko, potika amin'ny rano Jesosy, potika amin'ny rano Jesosy,
potika amin'ny rano Jesosy. Ny sakafo rehetra fafony izy ireo amin'ny alina, mpinany izy ireo amin'ny alina, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava potika amin'ny rano Jesosy. Tsy ambinina, tsy manan-kena ty anatiko araka ny teninao Jesosy. Ianao zay milaza marika toko faina ambin'ny folo fa na dia misotro sy mihinana zava-mahafaty aza dia tsy hampaninona anay zany, satria ny ranao ilay mahery mikorina ty anatinay. Ny ranao mandoro, mandrava ny sakafo rehetra tafiditra ty anatinay. Ny ranao Jesosy mandoro ny kody rehetra petraka n'izy ireo, ny caméra rehetra petraka izy ireo mijery ny fiainanay. Rava amin'ny ranao Jesosy, potika amin'ny ranao Jesosy. Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika hiditra any amin'ny kany izy ireo. Manana kany izy ireo, manana toerana izy ireo. Manana royaume Satana any ambany ranomasina. Mila fantatsika zany. Any amin'ny royaume misy azy zany any ambany ranomasina, any amin'ny faritry ny Inde ny anankiray. Tsy haiko misy anankitelo zay anankefatra tsy tadidiko. Dia any amin'ilay toerana misy izy ireo misy tele ngeza be, mahita ny fiainantsika, mahita zay rehetra ataontsika ety ambony tany. Tsika mety izy tsika hoe fiainantsika ety dia izy tsika milamina, fa hitan'izy ireo na zay zavatra rehetra ataontsika, zay rehetra ataontsika dia hitan'izy ireo. Vao mihetsika tsika dia fatany andeha ho aiza ny andehanana iny, andeha hiasa, avy eo ankaiza izy, avy eo izy hivavaka, avy eo izy inona ny ataony, andeha hiaraka amin'ny namany sy ny sisa. Zany hoe misy ao tele hijereny fiainantsika, ka horavatsika amin'ny rano Jesosy. Amena. Ny tele rehetra ampiasain'izao ny kalibasy zay. Alléluia. Mbola mitohy ihany tsika amin'ilay combat teo amin'izao fotoana izao tsika androka ny fanahy ratsy rehetra avy amin'ny ankohonantsika, satria misy ny devolo micontrôle ny fiainantsika avy amin'ny ankohonantsika reo. Misy tsy hoe amin'ny ankohonantsika ma zany fa hoe ny amin'ny fianakaviany ankohonantsika tsy fantatsika na amin'ny ankohonan'ny papantsika na mamantsika. Ka ho tapahantsika ny lien d'âme rehetra, ny fifandraisana rehetra, satria tsisy ifandraisantsika amin'izy ireo intsony, satria ny rahantsika dia efa voavidiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny rahantsika dia efa voavidiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ka tsisy fifandraisantsika mihitsy amin'ny lien d'âme ny ankohonantsika. Tsy fantatsika ny zavatra nitranga tany amin'ny ankohonantsika, ny fifanarahana ny zavatra nataon'izy ireo tany hoany. Ka itsika efa nandray an'i Jesosy dia efa tsisy fifandraisantsika amin'ireo intsony. Ka ho tapahantsika ny fifandraisana rehetra, ho tapahantsika ny lien d'âme rehetra na amin'ny ankohonantsika na amintsika, satria tany amin'ny fianakaviana tany aloha tany tsy fantatsika hoe inona ny zavatra nitranga tany. Ho tapahantsika zany ka ho saraka amintsika manomboka izao. Alléluia. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, eto Jesosy malady dia mbola mangataka ny herinao, ny hery ny ranao, ny hery ny afonao Jesosy, andoro ny asan'ny Satana. Je les détruis tous les esprits mauvais qui viennent de ma famille. Ny fanahy ratsy rehetra, ny fanahy famosavina, ny fanahy dragon, ny fanahy rehetra maka endrika samihafa amin'ny fianakaviana Jesosy. Ny lien d'âme rehetra, ny fifandraisana rehetra avy amin'ny ankohonako dia rava potika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompofenina avy Nazareta, potika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompofenina avy Nazareta. Jesosy malady, ravana amin'ny herinao, ravana amin'ny afinao Jesosy malady, ny asan'ny maizina rehetra, ny lien d'âme rehetra avy amin'ny ankohonako, rava potika amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompofenina avy Nazareta. Alléluia. Tsisy fifandraisana amiko, tsisy fifandraisana amin'ny ankohonako, blocage rehetra, rava ny blocage rehetra, potika ny blocage rehetra, misokatra ny lalana, potika ny blocage, rava ny blocage amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompofenina avy Nazareta. Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika
ho récupérentsika raisitsika zay rehetra nangalarina izy ireo tamin'ny fiainantsika, zay rehetra nangalarina devoly amin'ny fiainantsika, ny fiainam-bavaka antsika, fifandraisantsika amin'ny Jesosy rehetra ho récupérentsika zany amin'ny anaran'i Jesosy, ho raisitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Andriamanitra ry zanaka ry fanahy masonao, Jesosy malalo, izay rehetra rava tamin'ny fiainana, izay rehetra nangalarina Satana tamin'ny fiainana Jesosy, ny fiainam-bavaka, ny Vatikana, ny révélation menao anay, ny nofo menao anay, ny fahitana menao izay rehetra nangalarina Satana, miverina aminay amin'izao fotoana izao, miverina ty anatiko, miverina ty amiko, miverina ty amiko manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy. J'ai récupéré ma vie de mariage, ma vie de mon bonheur, ma vie de prière, ma vie de jeûne, ma vie de relation avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Ma foi, ma relation avec toi, Seigneur Jésus, je l'ai récupéré au nom puissant de Jésus-Christ vient de Nazareth. Alléluia. Raisiko, récupéreko zay rehetra nangalana zao tamin'ny fiainako, ny asako, ny volako, je l'ai récupéré au nom puissant de Jésus. Je l'ai récupéré au nom puissant de Jésus. Et tous les malédictions changent en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ vient de Nazareth. Alléluia. Sotra Jesus. Sotra tompo malalo. Makasitraka Jesus. Amen. Amen. Dia sotra ny tompo lehibe tsika ny fanatrehany an'olo tena atsika, zay vady an'olo tena atsika ho an'i Jesosy satria teto izy niasa niaraka amintsika teto izy, ny fanahy masina teto, Jesosy teto. Ka izao tena hoe an'olo tena ho azy tsika, atolotritsika ho azy ny momba antsika rehetra, ny fiainantsika rehetra, atolory an'i Jesosy ny fiainanao. Aoka izy anjaka ao anatiko sy anatinao manomboka izao izy no fiainana eo amin'ny fiainantsika, izy no voalohany eo amin'ny fiainantsika, izy no tarika ny fiainantsika. Ka amin'izao fotoana izao sandrato ny feonao, atolory an'i Jesosy ny fiainanao rehetra. Tompo Andriamanitra, ndreto zay Jesosy manolo tena ho anao Jesosy, atolotra ianao ny fiainana rehetra, atolotra ianao ny momba anay rehetra Jesosy, anjakao ny fiainanay Jesosy, anjakao ny fiainanay Jesosy, hamasino zay Jesosy, hamarino zay Jesosy, Jesosy anao zay tsy manana afa-tsy ianao zay Jesosy, ianao no tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ianao no fiainanay, ianao le lalana, ianao le famarinana, avy Jesosy manjaka ty anatinay, manjaka ty anatinay, manjaka Jesosy, avy manjaka Jesosy, avy manjaka Jesosy, anjakao ny foko, anjakao ny foko, anjakao ny fisainako, anjakao ny fieritreretako, anjakao a Jesosy, anjakao ny amiko rehetra Jesosy, satria anao a Jesosy no fidinao, zanakao Jesosy, raiso manomboka izao Jesosy, raiso Jesosy, raiso Jesosy, raiso Jesosy, avy Jesosy, anjakao zay Jesosy, anjakao zay Jesosy, azavelanao rery zay Jesosy, azavelanao rery zay Jesosy, anao ny fiainanay, anao ny hoavinay, anao ny mombanay rehetra Jesosy. Halleluja. 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 Saotra ny Jesosy tsika, saotra azy tsika amin'ny fanatrehany, nanatrika antsika izy, niaraka amintsika izy. Isaorantsika be dia be zany satria tsy ny herintsika na ny tanjaka antsika fa ny hery ny fanahy masina no niaraka amintsika teto. Ka sandratsika ny feontsika, isaotra n'Andriamanitra, idiran'Andriamanitra, ombetsika voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. O Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra naharan'ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra izao rehetra izao, Andriamanitra naharan'ny lanitra sy ny tany ianao, Andriamanitra lehibe mahagaga ianao, be voninahitra ianao, tsisy azo oharina aminao Jesosy, tsisy
tahaka anao Jesosy eo, midera mankalaza anao zay misaotra mifanafana ao, misaotra Jesosy fa nanafaka anay ianao tamin'ity alina ity, misaotra Jesosy ny famanginao tamin'ny teninao, misaotra Jesosy ny fampianarana nomenao, mankasitraka Jesosy teraina ny anaranao ilay ny amin'ny avo indrindra, ilay tsy miova ao masiny io mandrakizay Jesosy malalo, apetraka aminao ny fiainana rehetra satria azo antoka ny fiainana miaraka aminao. Misaotra Jesosy makasitraka dada malalo, anao ny dea sy ny lahaza, ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiainana-masina, anao anio ary mandrakizay Jesosy, mandrakizay ny herinao, mandrakizay ny lazanao, mandrakizay ny anaranao. Petraka nay am-pelatananao koa Jesosy, ny alina nay, ny torimasonay amin'izao alina izao Jesosy torimaso voavela heloka lavitra ny ratsy, lavitra ny loza Jesosy arovanao ambany elatrao zay, arovanao amin'ny rahanao zay Jesosy ka omenao torimaso mamy voavela heloka Jesosy torimaso lavitra ny loza sy ny fahakapanahy. Misaotra Jesosy efa mangy anay ianao raha ao anatin'ny torimaso zay dia hiteny aminay ianao Jesosy malalo. Misaotra Dado, misaotra Jesosy. Amen. Fonatra ho an'i Jesosy irery ihany dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia rapitso fotoanantsika, izay hitarian'ny fanahy masina antsika eo voninahitra an'i Jesosy irery ihany ny fotoana teto dia samy tahiny tompo daholo tsika, mbola tsy tonga Jesosy dia miaona eto tsika rapitso. Amen.